Alleloia. De faly-miaravantsika tsirairay avy indray a raha sambavy malala natratra an'izao andro anio zao a velonaina soamantsara mifankahita eto indray tsika amin'ity androany ity. De faly be mahita anao eto androany ary miaraba anao manana fiadanana tompo amintsika tsirairay avy zay tratrantsika eto amin'ity androany ity. Tonga eto indray tsika amin'ity fandarantsika ity de fandarana vavaka fiambelona zay raha anao fandarana andramoka izao ny akiradio ka manatinady vavaka fiambelana ary ny groupe zay mare zay miaraka aminay isanandro manototosa an'izao fandarana zao. Raha androany anao vao tonga eto de teteny aminao hoe tsy kisendrasendra koa no natongavanao teto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ary manentana anao hoe maharetatra amin'ny farany fa za miny fa raha tonga eto ianao de tsy mba ho diso anjara ianao fa tena manana anjara teny avy amin'Andriamanitra amin'ity androany ity ka de maharetatra amin'ny farany tonga soa mazaho hery de mazaho fafinaretana. Tsika zay efa paketo kosa de niditra voalohany teto androany izay arabaina manokana zoko felana rakoto de aveo narabavy Lovelito de nandeha be moa le anarina de to de tena koinga izy mirahavavy zoko felana rakoto tahiny tompany ianao men'Andriamanitra anao zay irin'ny fonao de ho karakarain'Andriamanitra taka amin'ny fikarakara zava-tsary bidy eo ampilatan'Andriamanitra de farantsa kely sarobidy ianao de zay irin'ny fonao ny ataon'Andriamanitra tahiny tompo ranabavy felana rakoto ranabavy Lovely de mialatsika be dia be amin'izay anarana zay tsy hitako lasa tany ambony tany fa teo de atomboka eo amin'ny ranabavy Zamina Azasikapatitsy ranabavy Lina samy manao présence kely daholo zay efa tany ambony tany fa tsy hitako tsony Koda Léonie Azasikapatitsy Erika Bertsava Fontaine Lalanirina Roly Anisha tonga soa daholo Azasikapatitsy Angela Io Sandolanirina de Zamina Kamaradin'i Jesosy Lovely Tina Fambiazana Fitahina Mama Valitina Bertsava Antonirina Ando Andry Tahiny Jesosy tonga soa tao amin'ny groupe zay maresy izy androany misy antony izy matoto tonga ao hainareo ngamba ny anton'izany. Koda Nela Marijo Verselina Elisa Tsiala Mama Valitina mazakazaka be le anarina de tsy hovako tsony Elisa Tsiala Yama Wendy Mama Valitina Zizi Carla io fa tonga Zizi Carla Fanilo Zafindramanana Eliana Tojo Mikael de Mama Valitina efa maromaro ihany voateny teo dia Koda Léonie sy Koda Nela moa zany mpiravavy fanarinaraka teo Mampionina tonga soa Amboaratsiky tonga soa de ao ihany koa i Preta Marie Andrina Suzelle Soameva tsara ihany mampafantatranareo fa raha misy olona manao demande d'amianareo hoe Soameva anankiroa ny farany Soameva de aza mamaly fa tsy Soameva koa iny fa olona mangalatra ny sariny de misy loko vola manolona tsara to de tena enquêtany mantsana nareo zay mety vola sy malala raha mare demande d'amianareo hoe Soameva de anankiroa ny farany de aza mamaly an'iny fa pisoloky iny fa tsy Soameva izay miaraka amintsika eto akory na de sariny aza nitanareo any de olona manao ratsy reny angalary ny sariny de nokafany compte de angalany solokiny vola manolona. Mama Valitina Marijo Rantarina Marie Charline Kadaka tonga soa Rodine Tina Rakoto Arzaka tonga soa daholo nareo Razana Monika Fity Lovely moa fanarabaiko tany amin'ny faharoa tany dia faly be mahita anareo Angela Io Nirina Rodriguez Verselina fanarabaiko Fabiola Zanakandapa Tahiny Jesosy daholo sika rehetrarehetra Mama Anjenika Alleloia ranabavy Niriny rahavavin-dranabavy Zaminy io an'izay tsy mahalala Thierry Albenja tsisy sorana zoko felana rakoto mirary soanao Jonatana dia Razana Monika Lovarimanitra Benjamina tonga soa ohatrany androany vitako teto Lovarimanitra raha tsy diso de faly be zay miaraka aminao eto tonga soa ianao
tiana rakoto zaka efa fanitelo ngamba zay voateniko teo rodine macrine Patricia Raromalala tonga soa daholo nareo fiadana tokony eo aminareo ary za resy lahatra fa tsy ho fatiantoka akory nareo tonga eto amin'ity androany ity dia mahereza daholo androany moa fitondranam-bavaka dia amin'izao tsika miteny zao tahiny tompo ranam-bavy mihaja Jesosy mahery tahiny tompo ianao androany moa fitondranam-bavaka ny fotoanantsika mizara roa zany fotoanantsika dia mivavaka fiambelana dia ao arinan'izay dia manolana eto mampionina mitondra m-bavaka anareo dia efa afaka alefanareo zany ao amin'ny compteko Rado Akiradio ao amin'ny messenger koa la chérie anony io Lovarimanitra Rabenjamin io dia tonga soa ianao efa ela ihany nahitana anao teto zany fa tsy olona vaovao akory izy alleloia eme manambotsoa tonga soa dia androany fitondranam-bavaka ka any amin'ny compteko Rado Akiradio mandefasinareo fangataham-bavaka fa tsy any amin'ny ty page ty akory tsy any amin'ny Akiradio tsy any amin'ny Mampionina tsy any amin'ny Fitia fa ato amiko raha tianareo voavaky zany dia ato amin'ny efa misokatra messenger koa Rado Akiradio ny alefasanareo ny fangataham-bavaka reo dia tonga eto Mampionina aveo mitondra m-bavaka manana finoana fa zay hoe tsika mivavaka eto indray andro dia tsy maintsy ho valian'Andriamanitra bavaka satria tsika mivavaka ampinoana ka ny finoantsika ny mahavonjy antsika ho Jesosy eny ary melo anjaradratra aloha dia andaontsika aloha hivavaka metraka izao fotoana izao ampiaratan'Andriamanitra dia andao ampandrosotsika ranavavitsika Marijo avy any États-Unis izy no hitondrantsika anatin'ny vavaka fanombohana androany tahiny tompo ary ranavavy Marijo anao ny fitenenana. Tahiny tompo pasteur dia tahiny tompo tsika rehetrarehetra manaraka anao zay amin'ny azao fotoana izao mbola omenao anay ahafahanay midiry ahafahanay indray miaino ny teninao ahafahanay indray amandray kasika avy amin'ny lalan'ny teninao anatin'ity fotoana androany ity satria amin'ny fotoana toy izao dia manateny aminay tsirairay avy indray ianao misaotra ny amin'ny fanatrehanao eto Andriamanitra satria ny teninao dia marina foana hoe amin'ny toerana rehetra izay ampatsiarovako ny anarako dia eo no hitahiko anao eo no anatonako anao dia mino izay fa amin'ny toerana rehetra izay misy anay tsirairay avy izay tonga manaraka an'ity fandaharana ity dia misy fanatonanao manokana misy fitahianao manokana ho amin'ny fiainanay tsirairay avy dia misaotra ny amin'ny fiarovanao anay tsirairay avy namakivaky ny tontolo andronay izay dia teo ianao niaro anay tamin'ny loza sy tamin'ny zavatra maro samihafa dia mbola tonga eto amin'ity fandaharana ity indray izay dia haino izay lazainao aminay dia makasitraka ary mangataka famelan-kely famindrapo avy aminao izay Jesosy ny amin'izay rehetra tsy araky ny sitraponao ny ainanay tsirairay avy mamindra fo aminay mamelany elokay izay rehetra tsy mendrika nataonay tsirairay avy reto dia angatahanay famelan-kely teo anatrehanao dia diovy amin'ilay rahasoanao ary izay Jesosy ny fonay idiran'izany teninao izany ny sainay ny sofinay andreny teninao diovy amasino amin'izany ranao izany dia apetraka feno ampelantananao ny fitaovana rehetrarehetra any amin'ny folobe ny connexion ny zavatra rehetra izay ampiasaina ho arovanao amin'izany rahasoanao izany ny fitaovana rehetra any amin'ny tokantrano tsirairay avy ihany dia ho rakofana amin'izany ranao izany fatoranay amin'ny raha maherinao ny asan'ny satana sy ny asan'ny maizina izay mitondra fanelingelenana eto ary fatorana amin'ny rahanao ihany koa ny fanantsy fifatohana rehetra hiala any amin'ny fisainanay sy any amin'ny tokantranonay tsirairay avy any mahay ny afariafo any fa ny rahasoanao Jesosy ny andrakotra amin'ny fotoana rehetrarehetra ny teny izay hoentin'ny mpanomponao dia ho soranao izany ho tonga fiainana ary aniry avy zato eny any anatin'ny fony tsirairay avy izay tonga eto izay marary na reradraraka dia omenao hery amin'ny alalan'izany teninao izany satria velona sy mahery ny teninao Jehovah Andriamanitra ary izany no anananay fiadanana izany no mahatonga anay mbola tonga eto foana satria fantatray fa tena tsara ianao sady mpanao tsara eo fiainanay dia matoky izay rehetra homanina ao anay tsirairay avy indray amin'ity androany ity dia voninahitra averinay mbo hanao rery ihany mandrakizay alleluia amen.
Alleloia. Isaorantsika an'Andriamanitra izany vavaka matsiro nentiny anabavitsika Marie-Jo zany tamin'ity androany ity. Dia Andriamanitra manankarem-pahasoavana ny ranabavy Marie-Jo malify anao. Mahafinaritra be ny vavaka dia hotahiny ny tompony ianao dia mitombozotra mitombo fahasoavana. Andriamanitra malify anao azo tsy hoverimena akory izany asan'Andriamanitra izay nataonao teto izany. Raha mbola nisy tsy voaravako haingo irinina Andrena Solo tsy amboara-mielona Preta Marie fanarabaiko teo, Mama Valentine fanarabaiko ihany koa, Paly Raheritovo, tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra dia maharetarehatra amin'ny farany ry izy mianakavy. Alleloia. Hihaino famotinana antsika rehefa avy eo fa mialohan'izay aloha andaloantsika hihaino hira. Ataontsika ity hira ity sady makomana antsika amin'ny famotinana raha misy ny famotinana no iomana antsika koa amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha moa raha mahavita famotinana fity dia fity no manao famotinana amin'ny teny frantsay. Mitondra tenin'Andriamanitra amintsika eto kosa androany navavintsika Fabiola zanak'Andapa dia avy eo mampionana hitondra antsika anatin'ny vavaka sy ny vavaka ny firenena ny fitondrana am-bavaka tsika tsirairay avy. Andao ary ihaino ity tsika. Ny ana mahiny soa tahiny Jesosy Angelina Sozella koa tahiny Jesosy fanarabaiko teo. Andao ary mihaino finaritra fa za tena aminao fotsiny hoe ndray androany io fiainanao io tsy ohatr' izao foana koa ny fiainanao raha mandalo ady ianao. Mety misy olona eto mandalo olana anaty fahareradrarahana. Tsy ohatr' izao koa ny fiainana no manin'Andriamanitra anao fa tsy maintsy jovain'Andriamanitra amin'ilay metimety kokoa sy ilay tsaratsara kokoa fa mifikira amin'Andriamanitra andao hivavaka. Mahereza daholo ihany. Me
tsy zao foana akory ny fiainanao raha mandalo ady ianao a. Raha anatinatin'ny manjomojomona ny andronao a, dia tadidio fa tsy fiainana raha tsy misy orana fa masoandro zany foana. Ary tsy mandalo eto an-tany ianao raha ohatra ka tsy mba mandalo olana zany na mandalo ady na fahoriana. Jesosy ny teny antsika hoe eto amin'izao tontolo izao ny hitanareo fahoriana. Fa matokia fa ny lohan'ny tafikintsika dia nandresy amin'izao tontolo izao. Halleloia. Dia courage dia samita in'Andriamanitra maherezatra ny hatrany. Aleo ary tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Satria moa zany dia raha tsy ny amintsika ity fa tsy vitany tsy efa vita moa zany ny famitinana fa tsy mety lasa ilay izy mety somary marahitra kely ny connexion andro any hariva. Dia raha piso ilantsika mihaino mihaino ny famitinana izay ataony. Iarahantsika malala moa fa sady mianatra izy sady manao devoir izy no miezaka manao an'iny dia misy fotoana tsy vitany fa hitan'Andriamanitra ny hitanao fity dia mahereza. Za matoky Jesosy malala fa tsy ohatr' izao foana ny fiainako manankirepasoavana itokiko. Za koa mino an'izany anampaviamo. Dia tahiny Jesosy atsika rehetrarehetra hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika. Ny tenin'Andriamanitra hoenotsika androany dia ranabavitsika Fabiola zanak'Andapa nitondrantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Mino avy vonona tamin'ny baiboly ianao dia andao ary raisy ny baibolinao dia avy hatrahantsika dia hiditra amin'izany tenin'Andriamanitra izany dia verina eto rehefa avy eo tahaka ny mahazatra ny mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Tahiny tompo ranabavy Fabiola anao ny fitenenana. Halleluia. Tahiny Jesosy pasteur mianakavy, tahiny Jesosy ka tsirairay avy izay manaraka tsy tapaka ity fandaharana andro amin'ny izaho ity dia hampitomboana ho amintsika tsirairay avy rehetrarehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompontsika. Halleluia. Amen. Dia mbola resaka fahasoavana ho ary avako malala ny zarako tenin'Andriamanitra amintsika androany an'izao dia ampanetrenitena tanteraka sy ampitiavana lehibe no zarako izany tenin'Andriamanitra izany amintsika androany an'izao dia voninahitra ho an'Andriamanitra ireriany dia izao ny teny any amin'ny asan'ny apôstôly toko 4 asan'ny apôstôly toko 4 andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa 20. Asan'ny apôstôly toko 4 andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa 20 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha mbola niteny tamin'ny vahoaka izy dia indreo tonga teo amin'ny mpisorona sy ny lehibe ny mpiambina ny tempolo ary ny sadiseo. Fa sosotra izy noho ny nampianaran'ny apôstôly ny vahoaka sy ny toriany tamin'ny alalan'i Jesosy ny fitsanganany amin'ny maty. Dia nisambotra azy izy ka nanao azy tao amin'ny tranomaizina ambara fahamarinany andro fa efa hariva ny andro tamin'izay. Kanefa maro tamin'izay nandreny teny no nino ka dia tonga tokony ho 5,000 no isan'ny lehilahy. Ary noho ny maraina ny andro dia niangona tany Jerosalema ny mpanapaka sy ny olona sy ny mpanoradalàna sy Anasy mpisorona be sy Kaiafa sy Jona sy ny Aleksandro mba amin'izay rehetra mety ho havany mpisorona be. Ary rehefa nataony teo ampovoany izy roa lahy dia nanontaniany hoe fahefana manao ahoana na anarana manao ahoana no nanaovanareo izany. Ary Petera feno fanahy masina dia nanao taminy hoe ry mpanapaka ny vahoaka sy ny loholona, raha adinona izahay anio ny amin'ny asa tsara natao tamin'ny nahasitranana ilay lehilahy malemy dia aoka ho fantatrareo rehetra sy ny olona Israely rehetra fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta zay nohombonareo tamin'ny hazo fijaliana fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty kosa dia izy no nitsanganan'io lehilahy io finaritra eto masonareo. Ity ny vato izay nolavinareo mpanao trano nefa tonga felo zoro ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana amin'ny hafa ambanin'ny lanitra nomenan'ny olona izay azoantsika famonjena. Alleluia. Amen. Dia sora mandray ambony dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy.
ninona namatorana ny Petera sy John sy nataony Sinejiona taminy. Dia alindao tsika maky ny soramandry any amin'ny asana apôstôly toko 7 satria avy any no tena hoe fototra ity tantara ity, fa tsika rehefa mampiteny dia miankin fitarihan'ny fanahy masina, fa esako fitifitininy fotsiny zany le izy any amin'ny asana apôstôly toko 7 soramandry ambony vakoto zao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny nahasitrana ny Petera ilay lehilahy malemy tongotra sy mitorian'ny teny nataony tamin'ny olona. Alleluia. Dia teto moa Petera sy John rehefa nale tany ankianjan'ny tempoly dia rehefa niakatra tany ankianjan'ny tempoly Petera sy John anatina fitondro vavahana dia nahita lehilahy anankiray nalemy tongotra mipetraka eo ambavadiny tsara endrika, efa olona foana zany mba ity raha lehilahy ity apetraka eo ambavadiny tsara endrika satria izy tsy afaka mijoro satria malemy ny kotrokeliny ary ity raha lehilahy ity nalemy tongotra rehetra efa tankibony reniny efa tsy afaka mijoro. Fa rehefa hitany raha lehilahy ity niakatra hiditra ankianjan'ny tempoly Petera sy John dia mba nankatahany fiantrana mba omena anazy dia rehefa nibanjina ity raha lehilahy malemy tongotra ity moa Petera sy John dia hoy Petera tamin'ny raha lehilahy hoe mijery anay, dia nibanjina tsara izy raha zany ity lehilahy ity, nibanjina ny Petera sy John tsara izy. Dia hoy Petera fa ity raha lehilahy ity dia mihevitra fa hanome zavatra azy Petera. Dia hoy Petera taminy tsy manana volafotsy na volamena, tsy manana volafotsy na volamena aho, fa izay ananako no omeko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Mitsangatsangana ny Petera dia niraisin'ny Petera tamin'ny tanàna ankavanana izy dia nampiarin'ny Petera dia nijoro ity lehilahy ity dia sitrana zany le kotrokeliny malemy. Alleluia. Dia sitrana zany le kotrokeliny dia afaka nijoro izy, tena hoe nitsambotsambotra izy, tena hoe faly izy, tena hoe nideran'Andriamanitra. Alleluia. Tena hoe mahery anaran'i Jesosy Kristy ry abana malala, tena hoe mitondra fahagagana izay tsy tratra ny saintsika zanak'olombelona, fa azontsika tsaina tsara fa na dia nomena volamena sy volafotsy aza ity raha lehilahy ity, na dia nomena hoe vola be na nomena zavatsoa manao ahoana, fa tsy mitondra fanasitranana ity raha lehilahy ity. Na dia nomeny Petera sy John volafotsy volamena azy mbola nangataka fiantrana teo foana izy, mbola nalemy tongotra teo foana izy, fa anaran'i Jesosy Kristy ry abana malala nampiasainy Petera teto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ry Nazareta hoy izy mitsangatsangana dia mitsangana izy. Alleluia. Fa tiako anao ry abana malala tena hoe ampiasa zany anarana zany, fa zany anarana zany tena mahery zany anarana zany anarana ambony mihoatra ny anarana rehetra, zany anarana zany nandraka n'Andriamanitra an'i Jesosy Kristy, na hoe mahagaga anaran'i Jesosy, tena mahery, tena mahery. Titeneninao tena hoe ampiasa zany anarana zany, na dia mivoaka trano azy ianao ampiasa zany anarana zany, tena hoe ahita fahagagana ianao raha zany foana za manokana aloha tena hoe nahita fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy zany, satria dia ity jorovavolombelona kely ahako rehefa aveo manao ny teny dia misy fotoana ry abana malala nikarana pomme de terre zay tadidiko tsara zay mbola voatselatsela zay nikarana pomme de terre dia mijoboka tao anatin'ny menaka mandevy zany le tanako tena namaivay be mihitsy. Dia inona zavatra niteneniko dia minaran'i Jesosy tany mamay iny kasihako amin'ny tanako ohatran'izao dia safoko ohatran'izao dia minaran'i Jesosy amin'ny anaran'i zany foana teneniko dia tena hoe tsy namaivay be mihitsy, na dia nisy hoe famantarana hoe teto avinay tsy hita mihitsy, fa anaran'i Jesosy Kristy tena hoe mahagaga, anaran'i Jesosy Kristy tena hoe mitondra hoe fanasitranana, tena hoe tsy tratra ny saintsika zanak'olombelona, fa tsika mahalitsapa hoe ahoana moa zany menaka zany, ahoana na dia pitihiny afo kely tena maharary, fa tamin'izay tena hoe tsy nahemy zavatra maharary na namaivay, fa sitrana tena hoe tsy hitako mihitsy le olo trasy misy tamin'le toerana zay may tamin'ny tanako, fa anaran'i Jesosy Kristy moa nampiasaiko tamin'izay, tena hoe mitondra fahagagana dia minatra dia ho an'Andriamanitra amin'izany rehetra iray zay dia ity lehilahy ity dia nijoro. Rehefa nijoro izy, rehefa afaka nandeha izy dia niaraka tamin'ny Petera sy John izy niakatra tao ankianjan'ny tempoly. Rehefa tonga tao izy dia gaga daholo ny vahoaka hoe tsy ity ve lehilahy zay mipetraka eo ambavadiny tsara endrika izay fangataka isan'andro isan'andro, dia gaga daholo ny olona, fa ity raha lehilahy ity tsy mipetraka mihitsy izy, mandehandeha foana izy. Rehefa avy dia mitazona ny Petera sy John izy, namihana ny Petera sy John
dia rehefa hitan'ny vahoaka fa namihina ny Petera sy John izy dia nanatona amin'izay ireto vahoaka ireto na nihevitra fa Petera sy John zany ilay mitondra fanasitranana mahay zavatra mahagaga fa hoy Petera nahoana ianareo mandinika anay izy tsy ny fahalalanay na ny fahaizanay izy Petera na ny fahamasinanay na tonga fanasitranana izao izy fa anaran'i Jesosy Kristy izay avy any Nazareta zany izy Petera na nasitrana ity lehilahy ity izay nombonina tamin'ny hazo fijaliana maty izy efa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty izy dia rehefa avy eo moa Petera sy John dia nitory teny tamin'ireto vahoaka ireto ary be dia be ny olona nio tamin'ny fahagagana izay nataon'ny Petera sy John tamin'ny alalan'ny ity lehilahy malemy tongotra ity ary be dia be ny olona mino araka ny tenin'Andriamanitra izay nivakiantsika teo hoe tokony ho lehilahy isany 10,000 mino. Dia rehefa naheno izany no mpiambina ny tempoly dia tezitra be mihitsy izy rehefa naheno fampianarana ny Petera mikasika hoe fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia nanidy Petera sy John tao an-tranomaizina mandra-pahamarenany andro dia fa ireto fariseo sy mpanoran-dalàna ireto havana malala dia mivavaka manompo an'Andriamanitra nefa tsy mino an' Jesosy Kristy ary be dia be koa tsika kristiana mivavaka mandeha am-piangonana nefa dia tsy mino an' Jesosy Kristy fa tadio ry havana malala fa avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany no idirantsika amin'ny fanjakana lanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany azahoantsika famonjena azahoantsika fiainana ary tsy misy anarana hafa azahoan'ny olona famonjena ambanin'ny lanitra no menan'ny olona azahoantsika famonjena fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany izy ilay mpanao lalana izy ilay mpanasitrana izy ilay mpanafaka tadidio ry havana malala raha toa ka tsy velona ao anatintsika Jesosy Kristy tsisy zavatra azontsika antenena mihitsy eo amin'ny fiainantsika fa izy ilay anaran'i Jesosy Kristy izay fanasandratr'Andriamanitra ambony noho ny anarana rehetra anaran'i Jesosy Kristy irery ihany ry havana malala sao dia no tahaka reto fariseo reto mivavaka manompo an'Andriamanitra mitandrina amin'ny sabata nefa dia mankahaly tsy mino amin'ny asa tsara izay vita avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy fa ireto fariseo reto tsy hoe asa tsoa na faly izy ireo fa ny fitorian'ny Petera sy John ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty nefa izy ireo kristiana fa i Petera sy John teto tsy nanao zavatra ratsy nanasitrana ny olona fa natezitra azy ireo zany satria anaran'i Jesosy Kristy no nitenen'ny Petera sy John hoe nanasitrana ity lehilahy ity zany zavatra natezitra ireto fariseo sy mpanora-dalàna ireto nefa izy ireo dia mivavaka nefa dia Andriamanitra dia ray zanaka ary fanahy masy izy ireo telo ireo tsy afaka misaraka zany rehefa manompo an'Andriamanitra ianao dia tsy maintsy mino an' Jesosy Kristy koa satria tsy afaka misaraka izy ireo sao dia ianao hoe za dia mivavaka mitandrina amin'ny sabata nefa dia tsy hita ao anatinao Jesosy mba tiako anao manomboka androany raiso Jesosy Kristy ho tompo samonjy ny fiainanao fa izy ilay hitondra fananganana mitondra fanasana hitondra ilay fiainana mandrakizay ho antsika izy ilay nombona teo amin'ny hazo fijaliana noditra ny tenany ho asy ianao ny anaran'i Jesosy Kristy nomena zasy ianao anaran'i Jesosy Kristy tsy miova ho masy anio ary mandrakizay satria Jesosy Kristy koa tsy miova ho masy anio ary mandrakizay ny anaran'i Jesosy Kristy ry havana malala nomena zasy ianao mba hatonga antsika nino hiavaka hatonga antsika kristiana tena hoe kristiana marina zany tadidia fa tsy misy lalana tsy misy anarana hafa tsy misy famonjena amin'ny hafa azahoan'ny olona famonjena tsy misy anarana amin'ny hafa fa Jesosy Kristy irery ihany ry havana malala raiso izy ho tompo famonjeny fiainanao manokana raiso ka sokafo azy ny varavaram-ponao androany fa teneny hoe midira Jesosy atao anatiko fa raisiko anao tompo famonjeny fiainako manomboka androany fa ianao fombafomba fivavahana na dia manao fiantrana olona manao ahoana azy ianao na dia manao mpafony karena manao ahoana azy ianao raha toa ka tsy velona ho anatinao Jesosy Kristy dia zava-pony zany fa reto fariseo reto hoe mivavaka nefa dia tsy mino an' Jesosy Kristy tonga tamin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy ary aleny nalain'ny olona nomaizina toy izay akany mazava fa Jesosy Kristy ilay fahazavana nefa dia tsy niraisin'izy ireo izy ilay vato izay nilavy ny mpanao trano nefa tonga fehizoro Jesosy Kristy ilay vato ilay tonga fehizoro nefa nilavin'ireto fariseo reto nilavin'ireto ny fariseo sy mpanora-dalàna reto nefa izy ilay mitondra fanasitrana mitondra ilay fiainana
mitondra ilay fananganana ny marina ilay olona kivikivy dia izy ilay ampitraka izay olona kivikivy sy reradraraka fa ilay ny olona maizina toy izay ny mazava. Ry havana malala ho amin'ny tompo, raisy Jesosy Kristy ho tompo sy monjy ny fiainanao. Fanaran'i Jesosy Kristy zany raha ampiasainao foana eo amin'ny fiainanao, mintsy matoky fa hiova ny fiainanao. Za manokana tena hoe hitako miova na fomba fiarahaban'olona azy, fiarahaban'olona ahy amin'izao fotoana izao tena hoe miova be mihitsy. Taloha dia olona miarahaba dia sisi, coucou, bézior, bonjour, SLT, sali. Amin'izao fotoana izao rehefa namanana fiadanan'ny tompo raha vavy, fiadanan'i Jesosy raha nabavy. Zany fa tena faly be mihitsy anaran'i Jesosy Kristy, tena nampiova zavatra, tena za manokana aloha tena hoe fiainako aloha tena hoe tsy ohatran'ny taloha zany. Fa ianao matoky sy manantena fa rehefa nandrehan'i Jesosy Kristy ianao no hafa tsy ohatran'ny fiainanao taloha. Raha mbola tsy niova ny fiainanao mbola tsy velona ao anatinao Jesosy Kristy. Raha toa ka velomina ao anatinao Jesosy Kristy tena hoe miova, tena olom-baovao tanteraka ianao. Alleluia. Fa raiso izy tombotsy ny fiainanao fa hiova tanteraka io fiainanao io fa tsy tahaka ny taloha. To sambatra ve ianao? Te ala amin'ny alahelo lava ve ianao? Raiso Jesosy Kristy ho tombotsy ny fiainanao fa izy ilay mitondra fananganana, mitondra fiainana ho antsika, hanokatra lalana ho antsika. Izy ny lalana sy ny fahamarinana ary ny fiainana. Dia raiso izy ataovy izy ny loha lahara, ataovy izy ilay vato felizoro ho an'ny fiainanao. Fa izy amin'ny fiainana mamy eo anao, anome tena hoe fifaliana, fiadanam-po ho anao. Dia voninahitra dia averintsika ho an'Andriamanitra ireriany ary fiadanana koa ho anao izay nanaraka izao fandaharana izao. Dia ho an'i Jesosy Kristy ireriany ny voninahitra hatramin'ny indrindra ka ho mandrakizay. Raha mbola tsy tonga eny amin'ny raha olanitra moa Jesosy dia amin'ny manaraka toy izao indray dia ifampahireto indray antsika dia samy tahin'i Jesosy daholo dia velo. Alleluia. Amen. Alleluia. Tena mahafinaritra ny tenin'Andriamanitra. Tena mahafinaritra ny tenin'Andriamanitra ary mampahery. Manana fahinanareo azy. Sotra betsaka ny ranabavy Fabiola-tsika. Fabiola zanak'andapa. Tondratsika tanatin'ny tenin'Andriamanitra. Misaotra anao ary dia Andriamanitra manakaream-pahasoavana amary fitianao ranabavy. Dia ny fotoana laninao oneran'Andriamanitra. Ny arerahana laninao satria dia fantatsika tsara fa tsy mora zany hoe sady manao ny asa mandraraha ianao ny amin'ny tany arabo nefa ianao manana fotoana anaovana toriteny, maka-toerana mangina anaovana toriteny. Tsy na amin'ny firy maraina ireny ny atao na amin'ny firy alina fa dia ny zavatra pahairezoko anao dia izao ny zavatra ataontsika ao an'Andriamanitra dia tsy mba misy verimaina na dia iray aza na dia kely aza. Dia mitombo fahasoavana dia Andriamanitra anandratra anao foana dia ametraka anao solo vavany mandrakariva matoki amin'ny asan'Andriamanitra. Jesosy amaly fitianao ranavavy Fabiola zanak'andapa. Misaotra anareo koa mankasitraka azy fa rehefa kasitrahana ataonareo azy zany mampahery an'ireo ankizy atontsika mpandray anjara ireo daholo dia mahereza. Misaotra anareo fa nareo koa dia anisan'ny mampahery azy ireo mba handroso anao asan'Andriamanitra hatrany. Asan'ny apôstôly toko fahefatra. Raha misy mbola tsy voaravaka dia arabaintsika rehetrarehetra amin'izay efa niditra tao ambony tao dia hitanina nareo efa mandeha efa misokatra amin'ny messengerako ao ny arefinareo fangataham-bavaka satria fitondranam-bavaka androany. Elisa tsy ala tahin'i Jesosy mbola tsy nara-paiky teo amby ianao. Asan'ny apôstôly toko fahefatra. Soramady dia namatorana Petera sy Jaona sy ny nataony sy ny adriona taminy. Ary raha mbola niteny tamin'ny vahoaka izy dia indreo tonga teo aminy ny mpisorona sy ny lehibe mpiambina ny tempoly ary ny sadoseo. Fa sositra izy noho ny nampianaran'ny apôstôly vahoaka sy ny nitoriany tamin'ny alalan'i Jesosy ny fitsanganana amin'ny maty dia sambotra azy izy ka nanao azy tao hatramin'ny maizina ambara-paraina ny andro fa efa hariva ny andro tamin'izay. Teto zany tsy nangalatra akory i Petera sy Jaona. Tsy hoe nangalatra akory na nandeha nanao afera maizina na nandeha nanotory zavatra zany na metsitsy vahoaka hoe zavatra tsy misy kory nitoriana, zavatra tsy misy kory niresahana. Fa raha vakitsika tokoa ny andininy fahatelo dia avy nanao zavatra ngezabe izy reo lahy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahatelo
dia nananganana nampitsanganana n'ilay lehilahy malemy tongotra hatrany akibondreniny teo amin'ny varavarany tsara endrika. Zany dia matezitra ny sadoseo sy ny fariseo sy ny sinediona. Dia ny saborina izy reo lahy, satria tsy vitany nanasitrana n'ity lehilahy ty izy reo lahy, fa mbola nitory tamin'ny olona ny amin'ny fitsanganan'ny maty, mbola nampandreny olona ny anaran'i Jesosy zay efa tsy tian'ireto eno intsony, tsy tian'ireo eno. Zao nefa ny zavatra mahafinaritra ilay avy malala, dia nisambotra azy izy ka nanao azy tao an-tranomaizina mba haraparain'ny andro efa hariva ny andro tamin'izay. Nanefa tany am-ponjy izy lahy, saingy izao ny zavatra mahafinaritra andininy vevatra. Kanefa maro tamin'izay nandreny teniny iny ka dia tonga tokony lehilahy 5,000 no isan'ny tokony lehilahy 5,000 zany ny fantatritsika tsara fa ny lehilahy erinareo zao firy zao tsika ny lehilahy eto, vitsikely tsika lehilahy eto dia izy daholo ny betsaka vehivavy. Ny tenin'Andriamanitra rehefa miteny dia miteny hoe kanefa maro tamin'izay nandreny teniny ino ka dia tonga tokony 5,000 no isan'ny lehilahy. Rehefa ny tenin'Andriamanitra miteny ny isan'ny lehilahy zay dia tsara fantatrareo fa io ny isa minimum teo. Fa teo nisy vehivavy nisy zaza mambehivavy, tsy olona akory ny vehivavy. Fa rehefa miteny an'izay ny tenin'Andriamanitra dia tsara fantatsika fa tsy hoe 5,000 akory ka ohatra mpanao gazety rehefa mijery mpigrevy dia raha olona 5,000 dia lazainy fa 500. Fa tsara fantatsika rehefa ny tenin'Andriamanitra miteny hoe lehilahy 5,000, le olona le nevokisana zao zany hoe tsy omby 5,000 dia tsy latsaky ny 5,000 mihitsy, fa farafakely ny 5,000, fa ny farafabetsany mbola teo ny zaza mambehivavy. Ohatr'izay zany le izy. Zany ny zavatra nahafinaritra dia zao, izy reo lahy nigadra fa tahaka ny hoe nisy ranoraraka tsy azo nirofiny sadoseo sy ny fariseo sy ny sinediona intsony, efa voatory. Halleloia. Izy reo lahy azo gadraina, azo atao ny managadra mpanompon'Andriamanitra, fa tsy azonao atao ny managadra tenin'Andriamanitra. Izay zany tsara fantatritsika. Ny tenin'Andriamanitra tsy azonao gadraina zany, fa ny tenin'Andriamanitra mifafy dia maniry ao am-pon'ny olona. Ary zany anisan'ny zavatra mahafinaritra anay rehefa mitory eto tsika, mitory fahamarinana, mitory tenin'Andriamanitra. Misy fotoana bloqué ny Facebook. Tamin'ny voalohany zay narary fo be izay mivady tadinareo hoe tamintsika voalohany bloqué zany, tamin'ny taona 2019 tany tsika no vita ohatr'izao fandarana teo dia tsy hita intsony ilay fandarana teo. Taitra be sady nalaina hoe dia very ve ilay fandarana. Nalahelo tamin'izany mbola tsy zara. Zao tsika isakisaky mihetsika fa fany Facebook foana ny toritentsika io. Fa ny anay dia zao afaka gadraina ilay tenin'Andriamanitra, afaka gadraina ilay publication. Fa ny zava-mahafinaritra efa nisy olona 5,000 raha kely indrindra nino nandre dia nino. Ry havana, Jesosy efa nanavatra ny mpianatra fa misy aminareo alefa ny an-tranomaizina, misy aminareo kapohana. Zany hoe lalana efa nampitandremana ny mpianatra zany fa ho lalovan'ny mpianatra ho kapohana ho gadraina. Fa ao ambadika izany ny tenin'Andriamanitra efa miparitaka efa ninon'ny olona. Zay ny tena zava-dehibe teto. Halleloia. Ao amin'ny fotoantsika reto isika mpitory teny reto dia ho gadraina tahaka ny natao tamin'izy reo lahy ihany koa. Noho ny antony inona? Noho ny fitoriantsika ny Jesosy sy ny fitsanganana maty sy ny fiainana mandrakizay izay voasary ho zay daholo
manarona an'ireo fitondran-tena rehetrarehetra zay toriana amintsika isan'andro, manana fahamasinana, miala amin'ny ratsy fanao, ndao hiditra amin'ny batisa amin'ny fibebahana. Zany dia ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra daholo zany, ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny amin'ny Jesosy. Fitsanganana amin'ny maty sy amin'ny anaran'i Jesosy daholo. Reny dia tsy tatin'ny Sinedriona. Ndao kay zavaka anareo sao dia tsy hainareo inona dika zany hoe Sinedriona. Misy aminareo ary ndray alina eto dia foana ny kantoko. Marina mihitsy ny tamin'iny, efa tetotojy tamin'iny. Zany Sinedriona zany dia fitsarana ambony indrindra tamin'izany andro zany. Fitsarana ambony indrindra, fikambanana olona ambony mikambana ho lasa Sinedriona, dia io ny fitsarana ambony indrindra. Raha ohatra zany zao any Madagasikara zany zao, dia io le tsy le hoe ohatrany efa saika ho atsangana matetika foana hoe haute cour de justice, zany hoe le tena ambony indrindra, afaka mitory, afaka mitsara olona ambony, manam-pahefana. Ary ny Sinedriona dia olona voatsongo, notsongaina daholo ny ao anatiny, tsisy olon'olom-poana. Zany Sinedriona zany dia misy nitsongaina tao le olona manan-daza, dia reny le mpisorona be fanta-daza, lohan'ny mpisorona sy mpanora-dalàna, mahay lalàna, manana ny maha izy azy, reny no nitsongaina dia natambatra 70 any isany. Netomboan'ito tamin'ny andro Mosesy, fa namangy an'i Mosesy hijetro arafozany, dia le niteny hoe tsy vitanao intsony io Mosesy, tsy vitanao rery ny mitondra reo fa manangana ianao olona. Dia nanangana ny 70 any isan'ireo Sinedriona reo. Dia reo tena manana fahefana faratampony reo, afaka mampisambotra reo, afaka misavatra amin'olona reo, afaka miapango reo, ary ninona koa zavatra entinao eo amin'ireo, niza miapanga ny olona sy ny sisa, reo mitompo ny teny farany amin'ny fitsarana tamin'izany. Zany hoe Sinedriona no faratampony indrindra, ary natahoran'ny olona zany Sinedriona zany. Mahavariana fa Jesosy dia nanokana 70 lahy ihany koa. Ny Sinedriona dia olona tena efa azo lazaina hoe elita, azo lazaina hoe ny olona tena mamiratra eny amin'ny toerana misy azy ireny, dia sotoma alaina atambatra ho isan'ilay 70 lahy, ilay Sinedriona. Jesosy ilay nanangona lehilahy farak'izay tsy dia makaiza. Dokotera ny farany ambony tamin'ny diplôman'ny mpianatra Jesosy. Ny sasany mpanjono, ny sasany olon'olom-poana, nanangona 70 lahy koa Jesosy. Dia mahavariana fa 70 lahy koa ny Sinedriona. Dia ireo Sinedriona ireo tena atahoran'ny olona. Ary teto dia tena hoe zay io zany momba ny Sinedriona. Dia nisy ny momba ny Sadoseo sy ny Fariseo indray mitovy ihany reo, ny Sadoseo sy ny Fariseo. Fa ny Sadoseo ohatran'ny hoe kilasy ambonimbony kokoa, ohatran'ny hoe raha samy pastera zany ohatra zany. Dia ny Sadoseo le pastera mandeha meur, mandeha 4x4 be, mandeha akanjo mipoapoaka be. Dia ny Fariseo indray le somary ambanimbany, le mety le pastera mandeha bisikileta, na le pastera le somary mbola le manao kiraro somary mitolila, le pastera le mbola somary manao le akanjo tsy dia tena afaka tsara fa mbola le miondrika eny amin'ny masina vao manao complet, ohatr'izay zany. Ary tamin'izany andro zany, ny Sadoseo sy ny Fariseo dia matetika mifandona, satria samy manana ny heviny ary samy mahay, fa samy tsy misy teo misy fifandirana matetika zany eo anelany eo amin'ny Sadoseo sy ny Fariseo. Fa ny Sadoseo sy ny Fariseo dia mitovy ihany, samy olona mahay lalàna, samy mpanora-dalàna, ohatr'izay. Ka reto ambonin'izay zany ny Sinedriona. Zay zany tsara azavaintsika izay. Kanefa tsy tatiny zareo. Ry zareo an-tanàna dia olona tsongon'olombolo. Fa noho tonga reto apôstôly izay tsy dia makaiza, fa nefa nahavita zavatra.
dia nino ny olona nino noho ny asa. Tena tonga zany ny olona dia tena nahita lehilahy malemy, hitanao isan'andro kosa hoe ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 lehilahy mpangataka teo efatram'izay, mpangataka teo hatram'izay. Jerenareo tsara io lehilahy io bataina makeo dia mangataka eo fotsiny ny ataony, mangataka fiatrana zay omen'ny olona na mo fifavininana eny an-tanan'ny olona ary omena dia faly izy, tsy nanana fiainana sady maly amin'ny tongotra, tsy afaka makaiza, tsy manan-tsafidy, tsy manana fiaina, tsy manam-pifariana. Nefa inona zara teny amin'ny i Petera rehefa ry ambany ery any amin'ny asan'ny apôstôly toko 4 andininy fahafolo. Dia aoka fantatra rehetra sy ny olona Israely fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta izay nomboana tamin'ny hazo fijaliana fa natsangana Andriamanitra tamin'ny maty kosa, dia izy no hitsaganan'io lehilahy io. Finaritra eto imasonareo, hitanao lasa finaritra le olona. Ny lalàna ny tsara fantatrareo koa fa ny atao hoe fariseo, ny dikan'ny hoe fariseo dia hoe asaraka zany hoe misaraka. Ny dikan'ny fariseo dia asaraka zany hoe ny fariseo dia nanala ny tenany hisaraka amin'ny olona rehetrarehetra, hiavaka amin'ny fitondran-tena, amin'ny fahamasinana, amin'ny fanajana lalàna. Fa amin'ny fariseo kosa dia tsy mba nanana famindram-po sy fitiavana ary fahalemem-panahy. Zay zany no izy. Dia ny fariseo nisaraka tamin'ny olona. Dia zao eny mason'ny olona ny fariseo dia mampiseho foana fa hafa izy, manam-pahamasinana, mahay lalàna, hay mitsenjera ny verset sy ny sisa. Fa izao ny zavatra nampalahelo an'zareo, tsapan'ny olona fa tsy hitondra zavatra mivaingana ny zavatra nentin'ireto fariseo reto. Fa ny anaran'i Jesosy kosa, ozy izy Petera ry amin'ilay asan'ny apôstôly toko 4, ndao vakiko aminao mihitsy fa mahafinaritra. Anisy lehilahy asan'ny apôstôly toko 4:2 anisy nitondra lehilahy nalemy tongotra hatrany an-kibon-dreniny izay napetra isan'andro teo aloha ny vavahadin'ny tempolo izay atao hoe tsara endrika. Ny toerana hipetrahany tsara endrika fa izy dia olona malahelo. Ary zany ny fiainan'ny olona eto an-tany, mipetraka eo amin'ny toerana mahafinaritra, eo amin'ny vavahadina toerana mahafinaritra, fa ny fiainany araky teo indray andro any. Fiainany mbola eny amin'ny la réunion kely, eny amin'ny fiainana ambany tanàna, fa izy eo amin'ny vavahadin'ilay tena lapasoa. Mbola eo amin'ny vavahady dia apetraka eo izy, mangataka fiantrana amin'izay miditra ao akanjan'ny tempoly. No nentan'i Petera sy John efiditra tao akanjan'ny tempoly izy dia nangataka mba omena fiantrana. Ary Petera sy John mibanjina azy ka nanao hoe mijery anay. Halleloia. Misy fahefana angamba eny amin'ny mpianatra eny. Za tena tsofoko rano mihitsy aloha amin'ny anaran'i Jesosy. Eto amin'ny asan'ny apôstôly toko 4 misy teny manao hoe ao amin'ny 15 rehefa nanontaniana Petera, fahefana manao ahoana ny isanarana manao ahoana ny naovanareo zao? Ary Petera feno faramasina hakanina taminy hoe nanam-pasahina. Ao aorianan'io Pentecoste io dia ho tafian'Andriamanitra hery ianao dia olona manam-pasahina, olona manan-kavaly, olona feno hery. Aoriana Pentecoste isika rehetra izay hitandrina Pentecoste mahafinaritra moa fa mahafinaritra fa misy olona sahady eto amintsika eto ry havana, petraka lavitra efa voavidy sahady ny bieny amin'ny Pentecoste. Ary zany olona zany tena teneko amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy alamainy zany olona zany, fa tena nositra an'izany olona zany ny fanahy masina. Efa voavidy sahady ny bieny eo mbola amin'ny 5 juin tsika. Ho anareo miomana amin'ny 5 juin tsika amin'ny Pentecoste. Tena hilotsaka amintsika ny fanan'Andriamanitra, fanahy masina, dia ho sahisahy tahaka ny Petera isika. Ka eto dia izao ny zavatra nitranga. Ozy Petera, mijery anay. Avy izy Petera io, asan'ny apôstôly toko 2, ny nilatsahan'ny fanahy masina. Ianao rehefa misy fanahy masina, mijery anao ny olona,
dia mahery. Mihaino ny feonao ny olona dia mahery. Alleloia. Izy Petera mijery anay. Alleloia. Ary mampatsiahy antsika ny ten'Andriamanitra hoe mijery dia ho voavonjy ianareo. Alleloia. Dia mibanjina azy ho ratsara izy na tena azo zavatra taminy. Hoe Petera, tsy manana vola fotsy na volamena ahako fa izay nanako nomeko anao. Ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleloia. Avy any Nazareta mitsangatsangana. Io le izy io. Io le izy io. Ny fihetsiketsehana, ny lalàna be, ny fahaizana baiboly, impolo, indroapolo, intelopolo navaky baiboly, ny fariseo sy ny sadoseo, tsy navita an'izany. Mianatra tena mianatra ary tompony diplôma. Anisan'ny nahatonga-drarena ny tany nge any ananany hoe aiza moa izay teny izay. Azo vao hitantsika izay fa anatin'io teny ihany izay. Satria teto zareo gaga hoe tsy nianatra akory reto izy nefa taizany no nahaizana an'izany rehetrarehetra izany. Azonareo? Dia tsy tantiny zareo izay. Tsy tantiny ny nahitan'izy roalahy nandresy lahatra olona. Nandresy lahatra ny olona izy roalahy tsy tamin'ny anarany. Fa ny fahefana teny aminy izay nomena azy. Nomena izy, nomena ilay tompony ilay anarana, Jesosy Kristy. Alleloia. Dia nahatezitra andry zareo. Ka nitsangana ilay olona. Ary ny olona tonga dia nahery. Ary ny olona tonga dia gaga hoe tsy ity ve ilay lehilahy mipetraka teo amin'ny vavahadiny tsara endrika? Dia gaga ny olona. Izany tsy ho voakasika amin'izany lavana hoe tena fananinona hono iny. Voahaingana kely dia miparitaka hoe natsangana tamin'ny anaran'i Jesosy. Dia tsy tahatin'ireto sinediona zany. Tsy tahatin'ireto sadoseo reto sy fariseo reto izany. Fa nigadraina izy roalahy. Alleloia. Fa ny fandresena efa azo. Efa voatoriny ny tenin'Andriamanitra. Efa nino ny olona. Ary ny olona mihitsy azonao gadraina ny finoany. Tsika mitorety foana tsika. Ny compte Facebook tsika afaka blokena. Ary izaho mitenareo fa efa mananontany io efa mananontany na io connexion antsika ho tapaka io daholo fandarana fitoriana teny ohatrohatr'izao reny dia tsy dia manana ho avy mamirapira antsika raha eto amin'ity zao tontolo izao ty. Mampitandrina antsika ihany hoe tsy ho hery izany zavatra izany. Ny comptentsika afaka blokena. Fa ny zava-mahafinaritra hoy ny ten'Andriamanitra hoe kanefa maro tamin'izay nandreny teny nino ka dia tonga tokony 5,000 lany isany. Izay rehefa namalala anisan'ny tena mahafaly anay nahitanareo rehetrarehetra. Tao anatin'izay fotoana nitoriana ten'Andriamanitra nahitanareo efa nandalo teto izay. Betsaka nge izay efa mba nahita fahasoavan'Andriamanitra eto amin'ity mpandarantsika ity. Tadinareo nisy ireny olona hoe narary jorovavim-belona teto amintsika teto mihitsy nisy sary mihitsy tamin'izany. Fa ny aretiny dia tsy fantatra hoe aretina inona. Na ny manam-pahaizana any États-Unis tsy mahita hoe inona ity aretiny ity, ahoana ny anasitranana n'ity aretiny ity. Fa teto izany olona izany nanala ny aparay rehetrarehetra. Tondra aparay mipetapetaka aparay. Ny zava-mahafinaritra dia izao. Efa maro nandreny teny kanino. Alleloia. Reo. Tsika mantsy efa fantatra foana eo ihany nisy atsika na reo ihany reo. Na reo omaly reo ihany no rapisy fa raha
mahalana avo misy hoe iny nisy olona ray vaovao niditra fa ampy reo e mety reo halleloia alao mahita olona dimapolo nandreny teny kanino zay mahita amanjatony nefa ny amanjatony ho aiza moa ampianainareo raha zay mety amin'ny taonany mivady mihitsy nyreo 80 nareo sy 50 reo halleloia tsy tatan'zareo le izy ary no marayany ary dia niangona tany Jesosy mampanapaka sy ny olona sy ny mpanoradrana sy anasy mpisorona be sy Kayafa sy Jaona sy Alexandro mpamin'izay rehetra mety ho avany mpisorona be zany anasy zany dia anisan'ny manam-pahefana be tamin'izany amin'izany dia mivinantony dia tsy iza fa ity Kayafa ity zay lehibean'ny mpisorona be zany Kayafa zany ny zavatra nataon'zareo ny teto dia zao ny olona efa nino fa ny andrahoana azy roalahy mba tsy hitoritsony ka mba tsy hatonga zany hoe olona 5,000 lasa oray alina na lasa ray hetsy dia tia nokobonina hitsahatra ny fitoriana dia tena hoe oraonana zany izy roalahy eto ho ampitahorina dia nivoriana teo daholy ny olona ambony grady sy ny olona ambony sy ny olona tena hoe manam-pahefana rehetrarehetra nentina teo daholo hatramin'ny avampisorona be dia adiny vita rehefa nataony teo voany izy zany atao teo voanitry zareo dia sady vandravandrana daholo oraonana atao zay atonga anazy hemotra atahotra fa efa namanao ny anarina manao ny navanareo an'izao andehan'ny fahavalo tsy tahitra akory Petera satria Petera mbola tsy nahazo fanahy masina izy le nandadary amin'le nandany Jesosy ny telo le vehivavy le ndeha tamin'ny ianao tena naman'ireo mbo hamarinao izy Petera raha iza zany fa teto efa tsy Petera zany intsony betsaka aminareo ny olona mety kanosa olona natahotra tsy nanam-pinoana alohan'ny Pentekosta fa ao aorianan'ny Pentekosta dia ho takan'ny Petera zay nandalo Pentekosta koa ianareo ary Petera feno ny fanahy masina dia nanao tamin'ny hoe ry mpanapaka sy ny vahoaka sy ny olona raha dininy zay io ny amin'ny asa tsara zay natao tamin'ny nahasitrahana io ramalemy io dia ao koa fantatra rehetra fa sy ny olona Israely rehetra fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta izay nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana fa hanatsaka an'Andriamanitra tamin'ny maty fa tsy nangalariny ny mpianatra zany dia izy nitsanganany lafinahitra eto masonareo halleloia io vokatry Jesosy io vokatry ny anaran'i Jesosy io satria zaho izy Petera ny teny amin'ny anaran'i Jesosy mitsangatsangana halleloia ito ny vato zay nilavinareo mpanao trano rehefa tonga fehizozy izy ary tsy nisy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambaniny lanitra omenany olona izay azahoany famonjena zany hoe Petera zany teto mbola nitory teny ndray izy noraonana izy ny olona manodidina azy olona natao hampatahotra fa tsy napetsika ny volomason'ny Petera fa vomeny toriany teny anarina tsy tian'ireo eny fa vomeny toriany zao ry havana malala ny fahavalontsika eto maty zao dia miteny izy hoe ary noho nahita ny fahasasahin'ny Petera sy Jaona izy sady nahalala fa tsy mba mpahay lalàna nanampianarina izy raha io le teny tedaviko teo kakabery zareo tsy nianatra reto tsy nianatra teolojia tsy nianatra ohatra ny reto fariseo sadoseo reto nefa tena ainy zareo fantatra zareo fa ainy koa ny lalàna zay nianaran'ireo gagary zareo ary dia gaga izy ary fantantsara rehefa niaraka tamin'i Jesosy izy roalahy halleloia ary noho nijery lehilahy zay efa sitrana nitsangana teo aminy izy dia tsy hitan'izay avaliny halleloia zao ry havana reto olo reto te hanenjika izy roalahy saingy ny olana misy pirofo mivaingana eo le lehilahy le natsangana teo am-bavady tsara endrika nitsangana teo anilany
zany hoe misy fijoroana vavolombelona, zany hoe misy vavolombelona zay tsy azo atao nininina na hiteninareo. Misy olona mety miteny io fandarana io ohatra, fandarana kely tsy de mitsisy dikany io, fa ny olana nareo mahita vavolombelona. Fa nisy olona teto nentina mavaka tamin'ny covid nalaza be reny sitrany, nisy olona teto na raha rehefa faty nareo tamin'izany any teny taminareo tamin'ny covid tamin'ny 2020 reny. Eto andafy eto misy raha matoa 20 taona 70 taona azafady voan'ny covid tamin'izany. De nitomany be le hapa ny teto ny teny atao bavaka patena tratran'ny covid neny. De zao ny mba tony bavaka mivady Jesosy io olo lefa ody 70 taona zany. Fa zao aza vela maty amin'io izy na de vantitra be aza, fa porofoy fotsiny amin'ireo olona mangatabavaka ireo fa eto ianao, miasa eto ianao. Ho faty any olo io rehefa orinisa moa tsy ho faty, fa aza velanao maty amin'ity covid aty fa zay ny tondranam-bavaka mandraky ty ny androany mbola voainga ajalolo zany nyfarena tamy petraka tekekany. Efa antitra be tamin'ireny 2020 le tsika mavaka ty tsy maty. Ka raha misy miteny zany hoe io fandarana io fandarana ataotao fotsiny, io fandarana io fandarana tsy de makaiza, fandarana tsy de makaiza fa nianarana toriana eto tena makaiza. Ary zao zay mahatonga antsika mbola eto, tsika tsy matahotra ary tsy miemotra niza manakena niza manino zavatra fantasia. Zao misy valimbavaka mijoro eto anilantsika, halleloia, misy marary mafy teto sitrana. Hitanao tsara fontaine lalan'irina iny jory vavolombelona teto. Ohatrany ahoana moa paoziny taloha nareo zay tato amin'ny groupe nahita azy, tuyau eto misy tuyau tsy apaka, misy paradady misy tuyau, de tuyau mampiditra ny lahan'ny sakafony sy ny rehetrarehetra. Eto amin'ny olona eto misy tuyau be, de misy machine chargena zay miampika ny fiainany. Da izy manao an'izany intsony. Ka raha misy anakiany eto de raha fontaine lalan'irina zany miara-mijoro amintsika eto, de hoy ny ten'Andriamanitra. Izy teo ary noho nijery ny lehilahy zay sitrana nitsangana teo aminy izy de tsy hitan'izay navaliny. Halleloia. Eto tsisy hoe fijoroana vavolombelona alaniana atiny ray zany hoe ina nataon'ny tompo taminao, fa misy eto. Halleloia. Ry havana, tsisy azo natao tamin'izy roa tsy hitan'izay navaliny. Ary efa nasainy niala teo amin'ny Sinedrona izy roa de niara ny sainy izy ka hoe ataontsika ondrana ianareo, fefa nanao famantarana malaza tokoa izy, ary fantatry ny mponina rehetra Jerosalema ka tsy azontsika lavina. Na ny fahavalontsika aza tsy afaka mandahy, ny devoly, ny tsy mivavaka, ny mpaniratsy an'Andriamanitra, ny mpimasy, ny mpisikity, ny mpamosavy tsy afaka andahy, fa manasitrana an' Jesosy tsika e. Halleloia. De zany tsisy nina azony reto natao. Tsy azontsika laviny zany ozy izy. Ny devoly nga afaka mandahy hoe ny devoly nga afaka mandahy hoe mahery Jesosy revana. Ny ataon'ny devoly de miezaka manala ny fononao miteny hoe tsisy an'izany tsy manasitra an'izany a Jesosy, fisy tsy afaka mandahy fa Jesosy tena manasitra. Halleloia. Ataontsika ondra ozy izy, tsisy azo lavina fa tena misy le fanasitranana. Fa Petera sy Jona kosa namaly azy aminao hoe tsaraonareo marina ny mason'Andriamanitra, tsaraonareo na marina ny mason'Andriamanitra na tsy nianaiky anareo mihoatra no Andriamanitra. Fa zay tsy maintsy milaza zavatra hitanay sy efa renay. Raha Rakoto Salama mivady de tsy maintsy hoeninao tabataba foana ny amin'ny fahatsarana sy ny herin'io anaran'i Jesosy Kristy tompony Sabata io. Andiny farakevakora rehefa nirahoana indray izy de nalefany, fa tsy hitan'izay ampijaliana azy no ny tahony vahoaka satria izy rehetra efa nankalaza an'Andriamanitra no ny aminy ny zavatra efa natao. Efa tsy omby 70 taona lehilahy izay nanaovana izany famantarana nahasitrana azy izany. Ny herin'Andriamanitra zay niseo tsy afaka nanaovana ninninona an'izao lahy intsony, satria efa mipoitra ny famantarana, efa nino ny olona. Ary havana,
lehibe ny zavatra vitany anaran'i Jesosy io. Izany ampahaviantsika toy zao nanendovy izy dia mainy tanany tamin'ny anaran'i Jesosy ozy tsy nanino. Za matetika ohatr'izany misy fotoana amin'ny fiainako rehetrarehetra amin'ny fiainanay eto an-tokantrano misy fotoana zao zanak'ireny ohatran'ny zanak'ireny mihazakazaka dia mianjera tamin'ny tohatra le anankiray fa tena hitanao mihitsy io androny io fa manomboka amin'ny voto be fa inona natao amin'ny anaran'i Jesosy tsy maninona io amin'ny anaran'i Jesosy tsy maninona tery ny varavarana ny tanan'ilay zanakay anankiray misy varavarana mivezivezibe zay ato amin'ny tsy nijereny mampinona koa hoe manao fa dia amin'ny anaran'i Jesosy tsy maninona le izy teny amin'ny autoroute teny amin'ny périphérique teny à Paris teny nandeha dia tena nisy tomobile teo alohako variana le ramatoa dia tavavily dia ny aorian'ilay tomobile domina tomobile anankiray carambolage be tena tonga dia nidona tary dia nidona tary vao hitako fotsiny le izy ka za teo alohako le tomobile teo alohako zany le tomobile iray dia tao tamin'ny ilako vakavanana le tomobile iray dia tomobile teo alohako le variana lasa mivily ohatrao dia nidomin'le ohatrao tao tamin'ny vodin'le tomobile io dia nanao niodikodina tamin'ny lalana ohatr'izao nidona tery amin'ny sisiny tery dia tonga dia nefa autoroute zay aty amin'ny akavian-dalana indrindra zao zany tena vao hitako fotsiny vao nanomboka le accident zao no teneniko amin'ny anaran'i Jesosy tsy mahakasika dia teneniko anao nanao zigzag ohatr'izao ny alan'le zavatra rehetra dia zahako rery nijoro vavombelona tamin'ny 2016 zany zavatra zany tranga nanao publication moa za tamin'izay nijoro vavombelona tao anaty Facebook hoe saotra n'Andriamanitra fa tena tsy naninona za afaka ozinareo aorianao henoko za tsy afaka nitodika intsony zay lelako toy ny aingana dodobo feona tomobile tena mipopoka be tena accident tena tomobile be dia be ny ray midona satria misy kara maromaro tao aoriana tao dia ireo kara ireo tonga dia nifandonandona le manitsaka avy dia midonadona teo daholo za rery ny afaka tena za rery dia za rery lasa nandeha ohatr'izao jereko amin'ny rétroviseur zay tena misaritaka tao aoriana tao tapaka mihitsy lalan'izay tamin'izay fotoana izay lalako moa avy aloha dia lalana hafa mihitsy satria tena tapaka tanteraka io lalana io satria be dia be ny tomobile nidona teo tamin'izany anaran'i Jesosy fotsiny tononona mba tonono zany rehefa misy zavatra mitady ahazo anao na misy zavatra miatra aminao amin'ny anaran'i Jesosy io amin'ny anaran'i Jesosy fa manasitrana io anarany ary lehibe io anarany io misy tena dia tadidiko indray andro misy namanay izay nodimandry ka io namana io taloha izy tena fiangonan-dehibe tambola kely dia rehefa lehibehibe amin'izay izy taloha dia mivadika teny amin'ilay fiangonana fifohazam-panahy fa rehefa maty izy dia indray aman-dreny tsina mbola amin'ilay fiangonan-dehibe dia ataony nentina ilay razana dia izy zany nentina tao dia ilay fiangonan-dehibe ilay pastera no volany fotoana fa ilay pastera ilay fifohazam-panahy ilainy amin'ilay efa misy azy amin'izy lehibe zao koa mba tonga tao na ampalelona nanaovan'ilay pastera be an'ilay esoeso teny tamin'izay satria zany tsy tatiny mihitsy mahita an'ilay hoe mpinony zareo zany lasa ny amin'ny fifohazam-panahy dia zatra nataony teo amasony teo amin'izay ilay pastera amin'ilay fiangonana zandriny zany ohatra ny nomeny esoeso teny io tsy hoe akory satria tsy tia mihitsy zany hoe misy fijona vavolombelona io tsy hoe akory hoe mijoro vavolombelona ny any amin'ny toeran-kafa dia hoe tsisy Jesosy mananona ato tsisy Jesosy mahery ato ohatra zao alahelo mihitsy ato tamin'izay ireo pastera ahoana koa zany mifamery eo mason'olona hita mihitsy hoe misy force misy tsy fifaliana zany anatiny dia nararoatiny teo amin'ilay maha eo amin'ilay pastera amin'ilay fiangonana zany dia ohatrany nanaovana esoeso teny be zay izy tamin'izay zao ry havana malala ny fiainantsika amin'izao dia tadidio fa efa misy ny synédiona izay mitsangana ny synédiona izay natsangana tamin'ny andro Mosesy taty aoriana synédiona ny ampangan'i Jesosy ary amin'izao fotoana iainantsika izao dia ny synédiona dia ny franc-maçon sy ny illuminati izay mitsangana hitsara
mitsangana hiapanga, mitsangana anagadra, mitsangana ibloke ny fitoriana filazantsara, ampihemotra ny fitoriana ianaran'i Jesosy. Za miteny anao, ataovy izay mbola azontsika atao. Ndao hamparitaka ho tenenina ny olona, na ho gadraintsika, na ho kapohantsika, na ho blokena ny comptentsika, na ho atao inona, aza mikombona ny vavanao. Teto tsy nentin'ny kombona ny vavan'izy io. Ninona zavatra natao andry Petera, tsy nentin'ny kombona izy. Noraonana. Ozy izy Petera, zay tsy maintsy milaza ny zavatra hitanay. Ianao io manana anjara, za io manana anjara. Mampionona manana anjara, fity manana anjara. Hatreo amin'ny fity mantsy ilay zao vita batisa, hatreo amin'ny fity manao asan'Andriamanitra. Tsy mitsahatra izahay. Isan'andro dia mamorona an'ireto olona izay 5,000 tamin'izany fotoana izany. Hoe kanefa maro ny efa nandreny teny kanina. Ianao io koa aza mitsahatra ny vavanao. Torio ny anaran'i Jesosy. Ambarao fa na inona zavatra mety ho atao, fanenjehana, na inona fanagadrana ny zavatra mahafinaritra dia izao. Halleloia. Isika efa nahatory aloha, ary tsisy azo atao amin'ireo 5,000 ireo tsony, na ho kapohana koa na ho atao inona efa nino ireo. Halleloia. Manana anjara tsika sy ianao. Andaontsika hitory foana, aza variana, andaontsika hitory. Dia ilazitsika hoe mahery ny anaran'i Jesosy. Ny anaran'i Jesosy ilay nataony olona tsinitsinina, ilay nitsiratsirain'ny olona. Nao ambarantsika. Nareo aza mba kivikivy mihitsy mitsofa volombelona. Ambarao izay nataon'i Jesosy tamin'ny fiainanao. Fa any ambadimbadika any misy olona mielo. Moa tena hoe nino? Na nandreny teny ka nino? Reny olona reny any ambadika any. Misy volo maniry any ambadika any. Noho ny amin'iny, noho ny amin'ny teny izay ataonao. Aparitao ny fitsoana volombelona. Ambaraon'ny olona fa nanao zavatra teo amin'ny fiainanao Jesosy. Halleluia. Fa na dia ho gadraina ho tapenam-bavitsika amin'izany fotoana izany, misy olona 5,000 any, anany 4,000, 7,000 efa nandreny teny kanino, tsisy azo atao aminy intsony. Tsy maintsy misandratra ny Andriamanitra. Mahery ianao dia ho tahin'ny tompo aza matahotra manana fahasahiana. Ary ny fomba ny devoly dia zao, io mandraoana io. Mandraoana. Aza mitoena an'izany intsony Toy ianao, za hiterika satria ianao feno fanamasina, za tsy maintsy mitoroka. Inona nataony? Iany ary fatoriana, tsisy nina azo natao intsony satria zao, hoy ry zareo hoe, inona moa ny azo tena efa io ary ilay vavolombelona be, io ary ilay zavatra nitranga. Efa tsisy azontsika atao intsony. Mahereza. Ho tahin'ny tompo, hiarika Pentekosta mahafinaritra be tsika amin'ity. Omanomany ianao, omany ny fosaina sy fanahy, hiatrika Pentekosta ry havako. Fa handray hery ianao, handray hery izay mbola tsy nisy, tsy niainanao, hanananao fahasahiana sy hery sy fahalalana, ahafahanao ihany koa manana fijoroana hanompo an'Andriamanitra, hankalaza ny anaran'i Jesosy. Tahian Jesosy isika rehetra dia mahereza avokoa. Io varainao izay hafatra izay. Ao anaty ity dia hiditra avy hatrany eto mampionina hitondra tsika ao anatin'ny fitondrana ambavaka. Samy tahian'Andriamanitra ny anaran'i Jesosy mahereza.
saina fanamova onyanaranawe enakamusitry ny falina ty ny fisina fitolapedina angatana zaony zairine fambaminana amizay mikorotane fiantanana sy fanavotane fanavazana ny fomba fisainane fananganana ny matiary fiainane Halleluja. Ja, fanila lehibe indray ny arabako antsika rehetrarehetra izay manaraka fandarana vavaka fiambenana androany dia faly indray miaraka aminareo ato anatin'ny fitondrana ny bavaka. Ny sorantsika n'Andriamanitra izany teny
izay tena mampahery antsika indray. Efa tononitsika foana ihany zany anaran'izany, fa rehefa hazavaina indray androany dia mahafinaritra ry havana fa mampahery. Alleluia. Na dia efa fantatra foana aza ny anaran'i Jesosy, dia hitantsika fa mbola misy foana ny fahefana izay ao ambadika izany anarana mahagaga sy anarana lehibe zany. Aza misalasala tsika manona an'izany anarana izany ry havana. Betsaka ny olona na dia nanona an'ilay hoe Jesosy aza dia efa indraindray manahirana ny olona. Betsaka loatra mantsy ny zavatra mety fampianarana sy ny sisa mety mahatonga an'izany. Azany rano teteny aminao ianao aza misalasala manonona an'izany Jesosy. Halleluja. Tsy beditsika raha miteny hoe Jesosy, ary izany mihitsy ny tena anarana iantsotsika azy. Tsika rehetra miara mahita fa raha manao délivrance tsika raha avana malala, hafa mihitsy anao miteny hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Sy ny hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mitovy a. Tsy haiko aloha izay fahenonao azy fa izay no mba fahatsapako manokana. Aza misalasala. Antsoy Jesosy fa io anarany io natoy izao antsika mianakavy. Manomboka any amin'ny fonao ny kasiany, manomboka any amin'ny fonao no vainy, fa tsy avelana ianao raha tsy anazy tanteraka. Tsy avelana ianao raha tsy miova tanteraka. Halleluja. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao ho an'izany teny Andriamanitra izany dia aveo tsika hitondra mibavaka anareo ny tenako. Atao tsika hivavaka dia hiteny hoe Jesosy io amboleko eto ambavako mihitsy zany anarany izany androany. Mila ambolenao zany, mila iainanao. Tena marina mihitsy ravana fa izay mianakavy kely atao tranaty io anaran'i Jesosy io dia voatonona foana io, voatonona foana. Indraindray may ny tanana dia Jesosy io dia mahavita sady voaderan'Andriamanitra ho azy mihitsy. May a Jesosy Kristy tompo mpanjaka ny mpanjaka. Izany ny zavatra voatonona. Rehefa misy zavatra mahataitra na misy zavatra mahazo, satria efa izay foana ny anarana eo ambavy eo. Misy olona ngena fa na misy zavatra manjoana azy na mahataitra anazy dia teny ratsy mivoaka amin'ny fafany. Inona moa ry havana malala ny Andriamanitra hiasa ao anatin'izany? Fa amboleo tontolon'Andriamanitra ny fiainanao dia ho voatononao foana ny anarany. Dia ho hitanao nisy olona indray andro gaga niaraka tamiko ry havana. Niaraka tamiko izy teny an-dalana dia misy zavatra manana anazy hoe Jesosy malala ozy ahaka. Dia ozy izy hoe ny anareo koa ozy izy ilay anaran'Andriamanitra dia tonotononona foana mihitsy. Satria ny fandraisany azy zany hoe aza manonona foana ny anaran'Andriamanitra ao. Fa tsy izany ry havana malala. Tsy izany ny atao hoe manontonona foana. Fa ny atao hoe manontonona foana dia olona milaza ny anaran'Andriamanitra nefa ny amina zavatra laingy na amina zavatra fitaka. Fa ny manona ny anaran'i Jesosy dia azontsika atao. Halleluja. Anarana feno fahefana izany. Dia tonony fa manovanao izany. Saotranao izay Jesosy ny amin'ny teninao androany. Mankasitraka fa nahery indray izay Jesosy malala. Nahery indray izay tamin'izany teny mamy izany. Misaotra fa tena fahefana avy aminao tokoa inge Jesosy ny nanovanay reto hoe. Ny teninao inge ny nanovanay, ny anaranao inge ny nanovanay. Ary anaranao izao arahanay izao. Mbola anaranao koa no isaloranay amin'ny maha-kristianina anay. Mitondra an'izany anarana tsara izany izay Jesosy io. Mitafy an'izany izay. Misaotra anao fa fahasoavanao izany. Ankehitriny Jesosy malala. Ny anaranao izay hoentiny reto olona ireto dia hanova azy. Hampandresy azy. Hitondra azy. Eny amin'ny avo. Hanandratra azy. Jesosy malala. Hanova azy tanteraka. Ary hitondra azy ho any an-danitra. Misaotra anao azy Jesosy. Misy olona eto mety mbola tsy zatra an'izany mihitsy hatramin'izay. Ampianaro. Amboleo ao anatin'ny valanao, ao anatin'ny tanimbolonao
dia mba ho ianao ihany koa ny fiainan'izany olona izany ary hanomboka ho zatra iantso ny anaranao izy ka na inona na inona zavatra mety mitranga dia ny anaranao foana no eo ambavany. Misaotra Jesosy voninahitra ny eo anao irery ihany. Haleloia, amen. Hitramin'ny fitondranam-bavaka ary tsika amin'izao fotoana izao fangataham-bavaka voalohany vorahintsika androany tahiny to pasteur Mianakavy mangataka vavaka mamanay izay marary lamosina ary izaho mikohaka ka mangataka vavaka aminareo misaotra betsaka. Etsika mbavaka zany izy ny anakiray marary lamosina ny mamany izy kosa mikohaka amin'izao fotoana izao. Jesosy mitondram-bavaka zahay araka ny toriteninay teo Jesosy malala dia miantso ny anaranao zay amin'irety fitondranam-bavaka izay tonga eto reto androany. Finoana raha natonanay ianao amin'ity androany ity Jesosy hitondranay am-bavaka ny olona rehetra izay mangata-bavaka eto Andriamanitra. Entinay am-bavaka izany renim-pianakaviana izany izay marary lamosina amin'izao fotoana izao. Jesosy mangataka aminao zahay. Samy marary izy mianaka ao atokantrano. Anady ny fampikarakara azy samy sahirana. Androany Andriamanitra mangataka ny anjelinao amin'izao fotoana izao tena hidina mihitsy Jesosy. Hitondra fanasitranana ho azy ireo. Hikarakara azy ireo anatin'izao aretiny izao. Ireo ihany koa izy izay mikohaka Jesosy eo. Ianao any amafana izany, ianao any ampitsahatra an'izany kohaka izany Jesosy amin'ny ranao mahery. Ilay anaranao mahagaga mihitsy androany. Ano iseho ao anatin'izany tokantrano izany ampisavany ny rofo sy ny aretina rehetra. Misaotra Jesosy voninahitra ny eo anao irery ihany. Haleluia, amen. Tahiny Jesosy pasteur Mianakavy izaho mangataka vavaka ho an'ny namako izay mangetaeta iroso amin'ny batisa nefa misy sakasakana enany eo tanteraka ny etaetany izany ravavy izany mankasitraka indrindra zoko mampionina. Ao fa etsika mbavaka izy mba ho tanteraka ny faniriana. Etsika mbavaka ihany koa izay rehetra maniry atao batisa ato miaraka amin'izany dia mba ho tanteraka soamatsara re izany batisa izany. Jesosy mitondram-bavaka ny tiravavy ity izay manana faniriana ao atao batisa anefa dia misy ny sakana. Ny sakana Jesosy tsy vaovao aminay ny sakana misy foana Andriamanitra. Tahaka izany ihany koa ny ravaviny anakiray izay efa maniry atao batisa ato Jesosy entinay am-bavaka eto miaraka amin'izany ravavy izany. Jesosy malala aza velanao voasakana, aza velanao Andriamanitra andresy eo aminay ny herin'ny maizina ka ny sakana indray ny ahita fandresena, ny devoly indray no ahazo fandresena Jesosy amin'ny alalan'izany sakana izany. Mangataka ny herinao zay amaingy an'izy ireo. Ny fanahy mahery avy aminao mihitsy no amaingy ampandresy an'izy ireo Jesosy, andrisika an'izy ireo atonga azy ireo adingana an'izany sakana izany ary dia ho vita soamatsara izany batisa izany amin'ny anaranao Jesosy. Fa izany ange ny sitraponao Andriamanitra mangataka aminao mihitsy izay mba hiasa ao anatin'izany hitondra fandresena ho an'izy ireo. Ny sakana Jesosy misy fa ianao hanome an'izy ireo hery ahafahany mandresy ao anatin'izany, ahafahany miatrika an'izany ary ahafahany joro manoloana ny sakana Jesosy dia misaotra anao sahady fa fantatra efa Andriamanitra mpamaly vavaka ianao. Haleluia, amen. Tahiny tomba pasteur Vady mangataka vavaka aho fa tsy dia salama ny dadako fa asmatika dia mikohaka be foana mankasitraka indrindra tahiny tombontsika rehetra. Tondram-bavaka ny tiray mpianakaviany ity izay Jesosy amin'izao fotoana izao izay sepitra voan'ny asina izy Jesosy marary. Jesosy malalo mangataka aminao izay androany. Izao vavaka izao nanova hatrany amin'ny fitaovam-pisefony, hanova hatrany amin'ny fikoriana ny raha, hanova Jesosy hatramin'ny fomba fiainany, hanalan'ny fahasemporana rehetra. Ity vavaka izay ataonay androany ity Jesosy asehoany herinao mahagaga ao anatin'izany iray mpianakaviana izany. Hitondra fanasitranana ho azy anenao amin'ny alalan'ny fanainao masina Jesosy, hikasikazy ianao hanalan'ny rofo sy ny aretina rehetra amin'ity androany ity Jesosy. Ampitsahatra an'izany asiny izany ianao. Tsaloko Jesosy ilay zaza nentina am-bavaka teto asmatika sepitra foana fa sitrana tanteraka ary mandraky ny androany tsy niverina intsony izany aretina izany. Androany Jesosy dia mitondram-bavaka ihany koa an'ity iray mpianakaviana ity. Azonao atao tsara ny mamangy azy amin'izao fotoana izao hitondra fanasitranana ho azy Jesosy entinay am-bavaka eto izy mba ho fantany
fa Andriamanitra no nanasitrana azy. Rehefa tonga aminy ny fanasitranana dia ho fantany fa ianao Jesosy no nanasitrana azy ary dia hitondra azo any amin'ny fiovam-po, hitondra azo any amin'ny fanomponanao bebe kokoa izany fahasitranana ho azony izany. Misaotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Ny tompo pastera mbola magnataka vavaka aminareo vady ny tenako PBORL anaty vava lela sofina tenda ihany. Efa misy fiovana fa misy mbola tsy tsara makasitraka anareo vady. Andriamanitra nome anareo ositra mahery amin'ny asa fanompona ataonareo makasitraka. Misaotra Jesosy. Amen. Jesosy amin'ny tonam-bavaka foana ny tiravavina ity izay mbola marary amin'izao fotoana izao Andriamanitra. Misaotra anao izay fa efa misy ny fiovana, efa misy ny fahatsarana avy aminao izany. Ary hanomezana voninahitra anao izany. Tsy kely izany fa ngeza Jesosy malala. Ary ianao dia manana ny fomba ahafahanao manasitrana ny tsirairay avy Jesosy eo. Misy ireo sitrana miandalana, misy ireo sitrana eo no eo, misy ny fombanao Jesosy. Ianao ihany no mahalala. Fa androany izay dia mbola mangataka fanasitrananao an'ity ravavina ity. Ito hikasikasy foana ny herinao hanasitrana azy. Jesosy eny ampandehanana eny izy eny amin'ny zavatra ataony eny amin'ny asa aman-drarahana eny. Jesosy malalo dia hiala amiandalana eny izany aretina izany. Ho avy ny fotoana Andriamanitra, tsy tsarony akory. Hoe nakaiza ilay aretina teo fa afaka ho azy teo fotsiny ny ala. Jesosy malalo tsy tadidiny akory izany fa hiala ao anatin'ny vatany ao, anatin'ny tenda, anatin'ny sofiny, anatin'ny lohany rehetrarehetrany angatahana eny rahanao hikoririana amin'izany ravavina izany ary dia hanadio hanala ny loharanona aretina rehetra. Misaotra Jesosy eo. Voninahitra ny eo anao rery ihany. Halleluia. Amen. Ny tompo pastera mivady, za zoko mba hijoro fahavolombelona. Voninahitra n'Andriamanitra rery ihany fa azona iso matsara ny trano izay nangatahana hivavaka taminareo. Dia raina ny tompo fa tena maheno ny voninahiny tokoa, maneho ny voninahiny tokoa eto izy. Halleluia. Mankasitraka anareo mivady hatrany dia Jesosy amaly fitianareo mandrakariva. Amen. Soratsika n'Andriamanitra. Félicitations nareo félicitations nareo mivady kely tena faly koa zahay miara faly aminareo ary tena hoe miara mibitabitaka dia hotahina mihoatra foana ne ianareo tena hotahina Andriamanitra ne ianareo ary tsy tsahatra ny fanambinana anareo fa dia ito hiavokatra foana dia mankasitraka misaotra amin'ny fijoroana vavolombelona fa mampahery. Halleluia. Atsika rehetra izay manana zavatra hoe tena mavaka ihany koa dia manana faharetana fa Jesosy tena mamaly vavaka any mpanompony. Dia mankasitraka voninahitra n'Andriamanitra rery ihany dia arabainareo tenareo mivady dia deraintsika Jesosy. Halleluia. Amen. Fiadanan'i Jesosy ho amin'ny pastera Zokomampiona mianakavy ary isika rehetra. Hijoro vavolombelona raha nangataka vavaka ho an'ny papako tamin'ny 13 avril fa tsentsina ny fony dia nisy analizy natao. Voninahitra ho an'Andriamanitra fa negatif ilay analizy ary efa indro natao contrôle taty tanahy izy hatramin'ny anio dia gaga be ny cardiologiny fa efa nitsaboana hony izy fa tena hafa mihitsy ny papanay, ny amin'ny papanay ity fa tena nalaky be ny fahasitranany ary sava be ary tsy misy atahorana intsony mihitsy. Ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra dia mankasitraka zoky sy atsika rehetra tamin'ny fitondranam-bavaka. Andriamanitra ny hamaly fitianareo. Halleluia. Amen. Halleluia. Voninahitra ho an'Andriamanitra tena manasitrana Jesosy. Halleluia. Tena faly be maheno an'izany dia mirary fahasalamana foana ho an'ny dada dia tsy andalo amintsony ane izany aretiny izany. Halleluia. Dia voninahitra n'Andriamanitra rery ihany. Amen. Tahiny tompo miaraba tompoko dia tahiny tompo mangataka vavaka ho an'ny zanako 3 lahy, ho an'ny fianakaviana rehetra ihany koa ary ho ahy koa mba homeny hery sy fahasalamana tanteraka dia misaotra indrindra tompoko. Mety nambavaka ianao sady faly mandray anao ihany koa izahay. Jesosy mitonam-bavaka an'ity zanaka ty reny mpianakaviana ity izay Jesosy malala. Izy 3 mirahalahy dia angatahana hivavaka eto anatrehanao izany. Jesosy malalo mila vavaka tokoa izany reny mpianakaviana izany satria tsy mora ny mitaiza zaza amin'izao fotoana izao. Tsy mora Andriamanitra ny manabe ny ankizy
fa tena milanao an'olon-tsaina, milanao Andriamanitra hanampy amin'ny fitaizana Jesosy. Apetraka aminao zany zaza izany. Tsofiny arana amin'ny anaranao mihitsy ho zaza endry, zaza tsy alahirana ny reniny, ho reharehan'ny reniny sy ny rainy ny ankohonany, ary dia zaza ho tafita, zaza tena hisandratra amin'ny avo. Andriamanitra tsy hanala-baraka anao, tsy hanala-baraka ny fianakaviany sy ny ankohonany, fa tena hoe zaza endry. Ankatoa mianatry ny ray aman-dreniny Jesosy. Apetraka aminao zany zaza izany, ho fitahiana tokoa ho an'ireto ankohonana ireto, ary ny fianakaviany Jesosy izay angatahany vavaka ihany koa Andriamanitra, dia entina eto anatrihanao ireo. Fantatrao ny atao amin'ireo Jesosy, fantatrao ny atao amin'ireo Jesosy malala. Apetraka eo am-pelantananao izy ireo tsirairay avy, isam-batan'olona, isa-tokantrano. Angatahana ihany koa Andriamanitra izany rahavavina izany mba omenao hery sy fahasalamana foana amin'ny adidy izay miantsoroany, ny asa aman-draharaha. Jesosy hamareny mpianakaviana azy, betsaka ny zavatra hererehana sy atao. Mangataka ny herinao izay mba homba azy foana ny ianao, hitantana azy foana ny ianao, ary tsy andao nahafoy azy ianao Andriamanitra. Misaotra Jesosy voninahitra ny eo anao reriana. Halleluja. Amen. Tainto pasteur, fijoroana vavolombelona ataoko mety. Ijoro vavolombelona tamin'ny valombavaka marobe tsy voatanisa no niseho sy ny ainako tamin'izao nangataka vavaka teto. Voninahitra lehibe amin'ny anaran'i Jesosy mahery sy mahagaga ny zavatra sehony. Fiadarana eo antsika rehetra, mpamagasitraka anareo pasteur Avady. Halleluja. Amen. Tsy voatanisa marina, fa dia tena tsisy voatanisa tokoa. Halleluja. Voninahitra ho an'i Jesosy mahafinaritra be zany. Marina mihitsy angery havana malala fa tsy voatanisa ny zavatra ataon'Andriamanitra antsika. Fa dia misaotra anao ny joro vavolombelona dia raintsika Jesosy. Halleluja. Tain'i Jesosy pasteur izy mianakavy. Dia tain'i Jesosy tsika rehetra dia misaotra mialozoko mampiona tondram-bavaka dia mangataka vavaka azafady tsy salama zahay telo mianaka samy marary. Ahoana Ambatanaby ny ozatra rerakavy, sady mafana no mangatsika no sady marary loha no marary tenda. Zao nefa zahay misy asa ato enjana, tena enjana be, le mibata entana mavesatra be nefa marary, dia mangataka vavaka mba ho feno hery sady alafarotra zay ato, sady alafarotra zay ato na dia Madagasikara lehibe, makasitraka lehibe indrindra zoko mampiona izy mivady sy nareo rehetra tamin'ny fitondranam-bavaka. Dia Andriamanitra namaly fitio anareo mianakavy, dia tahian Jesosy nareo mianakavy. Halleluja. Amen. Etsika mivavaka zany izy fa samy marary daholo izy telo mianaka nefa miasa be, mibata entana mavesatra. Dia etsika mivavaka ihany koa ny asany ny varotra ataony mba handeha tsara. Jesosy marary mitondra-bavaka ny tiankonana ity zahay Andriamanitra amin'izao fotoana izao izay misy tsy fahasalamana Jesosy ao anatin'izany tokantrano izany. Ary tsy mba olona ray marary fa anankitelo be izao Jesosy mangataka aminao izay Andriamanitra. Aniositry ny fanasitranana avy aminao ane hidina ao anatin'izany tokantrano izany. Ny anaranao mahery ane tena iseho ao anatin'izany tokantrano izany Jesosy, ary hitondra fanasitranana feno an'izy telo mianaka. Jesosy raha izany zavatra teneniny izany dia toa ohatran'ny tehiteny izy tsy mbola fotoana tokony arariny mihitsy satria betsaka ny asa izay sahaniny sy ataony. Andriamanitra mangataka aminao izay mba hamerina ny heriny sy ny tanjany ianao Jesosy, hanatanjaka ny kitrokeliny ianao, hanatanjaka ny vatany, hatrany amin'ny taolana ny ozatra ny nofo. Jesosy malalo tena angatahany mihitsy ny herinao hidina ao anatiny, hitondra fanasitranana ho azy ireo, hitondra fahasalamana sy hery sy tanjaka ho azy ireo Jesosy, ahafahany miatrika an'izany adidy lehibe, izany asa izay ataony izany. Misaotra Jesosy malalo voninahitra ny eo anao reriana. Halleluja. Amen. Tahian Jesosy pasteur, ijoro vavolombelona ny tenako pasteur Avady. Ny tongotro ilay mivotona andringy. Halleluja. Tsy afaka ny andeha firy sy nanentana be amin'ny alina. Dia raina ny Jesosy tsika fa maina amin'ny fery sady afaka daholo ny herin'ny ratsy rehetra. Amen. Halleluja. Dia mankasitraka indrindra pasteur Avady. Dia ny tompony hanositra mihoatra ny valombavaka be dia be ho anareo mianakavy kely
Haleloia. Amen. Hitanay mihitsy le tongotra, le saron'le tongotra dia raina Jesosy fa sitrana somatsara maina mifery saotra Jesosy amin'ny voninahitra ho anao rery ihany. Amen. Tahiry Jesosy pasteur mianakavy, mbola mangataka vavaka koa aho amamanay izay nentina bavaka tamin'ny androany heriny ny zavatra mivony tao anatin'ny kibony iny. Fa efa tsy dia maninona loatra izy amin'izao fa mbola tsy matanjaka loatra ary mbola manao traitement piqûre anankidimy zany. Mbola mangataka vavaka mankasitraka anareo mivady amin'ny fitrotroana bavaka tahiny Jesosy. Dia zaho mbola mangataka vavaka fa tena marary foana ny lohako nanomboka fakomaly hatramin'izao satria tsy ampy torimaso mafy loatra ny asa mankasitraka indrindra tahiny tompo mahereza dia mahafiasa mihitsy nareo amin'izao fotoana izao. Any Jesosy any anafiery anareo ivavakintsika ho an'izany renim-pianakaviana izy mianaka izany. Jesosy malalo misaotra anao izay ny amin'izao renim-pianakaviana izay efa niady tsara Jesosy any. Tena ratsy tokoa izy tamin'ny entina-bavaka nefa dia ankehitriny efa manomboka miasa ianao, manomboka efa misy fiovana sy fiatsarana. Misaotra anao izay Jesosy malala. Ankehitriny anefa dia mbola tsy tomombana ny fahasalamany, tsy mitsahatra mitondram-bavaka azy izay amin'izao fotoana izao Jesosy. Mbola manana tsindrona dimy ho atao izy Andriamanitra. Mangataka aminao izay. Ianao any Jesosy amerina tanteraka ny fahasalamany izany renim-pianakaviana izany. Jesosy mangataka aminao izahay hijanona amin'ireo tsindrona dimy ireo sisa no ataony dia mitsahatra treo Jesosy tsy ho valalam-pandany izany aretiny izany. Ny devoly dia tsy afaka manararoatra ao anatin'izany aretiny izany ka hitondra zavatra hafa ao amin'izany tokantrano izany. Fa vita ireo tsindrona anankidimy ireo dia mitsahatra treo ny aretina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tokony sabata no itenenako an'izany. Mitsahatra ny aretina rehetra. Tsy afaka mamorona zavatra hafa intsony ao aorianan'io amin'ny anaran'i Jesosy. Tononay ny fanasitranana feno an'izany renim-pianakaviana izany androany. Mivavaka koa aho an'ity ravavinay ity izay mangataka amin'izao fotoana izao fa mafy ny asa Jesosy malala, tsy ampy ny torimaso reraka Jesosy io. Mangataka aminao ho an'ireo ankizy rehetra any amin'ny tany arabo, ny olona rehetra any amin'ny tany arabo izay manaraka an'ity fandalana ity Jesosy malala. Tsaroko eto androany eto koa mbavaka Jesosy io. Mafy tokoa ny asan'izy ireo Andriamanitra. Mangataka aminao hanafieriny tsirairay avy ianao, ny sambatan'olona ianao Jesosy tena ho avahanao mihitsy ireo olona mivavaka ireo. Ireo olona mivavaka ireo Jesosy tafio ny herinao fa tsy heriny no entin'izy ireo mandeha manao ny asany fa herin'Andriamanitra. Haleloia. Ary nareraka ny olona izy ireo Jesosy ho atanjahanao. Raha marary ny olona izy ireo Jesosy ho atanjahanao. Ary tsisy aretina ahazo an'izy ireo Jesosy malala dia miasa mafy azy izy ireo Andriamanitra. Momba ny herinao sy ny tanamaherinao, ny tanam-pahasoavanao izy tsirairay avy. Anisan'izany ty ravavinay izay mangatapavaka ity Jesosy malala. Omeo azy ny hery, omeo azy ny fahasalamana sy ny tanjaka. Omba izy Andriamanitra. Ataovy tsy tsapany akory na dia mavesatra aza ny asa Jesosy. Ataovy tena misy anjely mihitsy manampy an'izy ireo tsirairay avy any amin'ny toerana misy azy any. Misaotra Jesosy malala voninahitra ho anao rery any. Haleluia. Amen. Fiadanany tompo pasteur mivady, mangataka vavaka ho an'ny vadiko mba azon'ny fanampikaramany rehetra izay nifanarahana tamin'ny mpampiasa azy fa mbola tsy nisy nomeny hatramin'izao. Azafady mankasitraka pasteur mivady dia ilaina tompo lehibe. Haleluia. Amen. Ao fa etsika mbavaka izany. Etsika mbavaka izany mba ho azo ny soamantsara izany karamany izany. Jesosy amin'ny tonam-bavaka an'ity renim-pianakaviana ity izay amin'izao fotoana izao izay tsy omen'ny patron ny karama. Jesosy mangataka androany Andriamanitra ho avotsitrao izany karama izany. Jesosy ho avotsitrao izany satria any ny zanakao. Tsy azon'izany patron izany tazomina Jesosy satria tsy anazy fa any ny zanakao izany Andriamanitra. Mangataka aminao androany Jesosy ny hamanginao an'izany mpampiasa azy izany Jesosy ao anatin'ny alina manginao dia ny fanamaherinao namangy ary dia amotsitra n'izany karaman'izany zanakao izany Jesosy ma tsisy atakandro fa ho avotsiny satria zavatra ny fanarahana. Jesosy tena mangataka aminao androany. Angatahako Jesosy malala ny ositra avy aminao, ny ositry ny fahitam-pity avy aminao hidina ao anatin'izany ravavina izany.
ary sady amosotra n'izany zany patron zany anomean'izany ampifaliana mihitsy tsy amin'ny fimonomonona sy ny fahatezerana fa ho avosony ampifaliana zany amin'ny anaranao Jesosy. Tena angatahako amin'ny anaranao zany Jesosy. Misaotra Jesosy malala. Halleluja. Amen. Farany sisa tahin Jesosy pastera Zoky Mampiona makasitraka tamin'ny fitondranam-bavaka ny akikeliko le naratra be fa efa sitrana sy maina be ny fery. Halleluja. Voninahitra n'Andriamanitra rehetra ihany. Le joro vavolombelona ihany koa fa zafa vita soamantsara ny trano izay noentinareo amin'ny vady am-bavaka ka de tafafindra soamantsara ihany koa izay menakavy kely. Voninahitra n'Andriamanitra rehetra ihany. Halleluja. Amen. Misy fitahiana reto eto amintsika. De raina Jesosy arabainareo menakavy kely de tafafindra soamantsara de anjakan'ny fanatrehan'Andriamanitra trany any tokantranonareo ary de tena hoe ho asandratry ny tompo ho asandratry Andriamanitra ny amin'ny avo de misaotra amin'ny fijoroana vavolombelona fa mampahery anay mampahery atsika rehetrarehetra zany de raina Jesosy voninahitra ho azy rehetra ihany. Amen. Iny fa mbola nisy niditra tahin'ny to pastera menakavy mangatabavaka ho an'ny lamatoako andeha hanao mission mba harovany Jesosy ane izy ny mpiara-miasa aminy ary aniry ny fanahy masina indrindra ao anatin'izy mivady mankasitraka Zoky Mampiona fitondrana am-bavaka ao fahentsika am-bavaka izy amin'izao fotoana izao. Jesosy mitondra am-bavaka nyty zanaky ny mpanomponao ity zay Jesosy amin'izao fotoana izao izay andeha hanao mission Andriamanitra entina eto anatrehanao Jesosy. Ny anjelinao ane hialony lalana azy amididina azy Jesosy malalo manomboka amin'izao fotoana iaingany izao mandra-pahatonga ny any mandritra ny mission rehetrarehetra Andriamanitra angatahana iny ny anjelinao hiaro angatahana iny Jesosy ny fanahanao mahery amididina azy ary tsisy fahavalo akasika anazy mihitsy Andriamanitra ao anatin'izany mission an'izany Jesosy tena ny rahanao ny hiaro azy Jesosy malalo ny fanahanao mahery ny hiaro azy Jesosy malalo ny anjelinao ny tompo manodidina azy Jesosy tsisy loza akasika azy tsy misy loza akasika ny layany izy sy ny ankohonany alovana amin'ny raha maherinao Jesosy Kristy tompony sabata tsy afaka hanao na inona amin'izy ireo ny devoly tsy afaka hitondra ninona amin'izy ireo ny devoly fa hiaro azy ireo ianao amin'ny tana maherinao tanam-pahasoavanao sy ny tanam-pitiavanao noho ny amin'ity mpanompo vavinao ity Jesosy malala dia misy matoka fa ho arovanao zany ankohonana izany ho arovanao eo ampelantananao tsisy arombaka Jesosy satria eo ambany elatrao misaotra Jesosy eo voninahitra ny eo anao rehetra. Halleluja. Amen. Eny ary tapitra treo ny fitondrana vavakintsika androany hivavakintsika amin'izao fotoana izao amarana ny fotoana hivavaka ho an'ny firenentsika dia amarana ny fotoana dia aorian'izay dia tapitra ny fotoanantsika. Misaotranao zay Jesosy ny amin'ny fotoana izay nafana niaraka teto androany. Misaotranao zay Jesosy malala ny amin'reto mpanomponao izay miara-mivavaka eto hatramin'izao ora efa misasakalina izao Jehovandriamanitra. Eto aminay no misasakalina fa ny amin'ny toerana hafany Jesosy efa maraina ny andro nefa dia mbola eto izy ireo Jesosy. Fantatra fa tsisy very maina izany fiaretana eto izany Andriamanitra. Ny teninao nefa milaza fa ny fisasarana rehetra ianao dia misy valiny avokoa ary dia valio araky ny haben'indra fona ho anay izy ireo tsirairay avy Jesosy. Niza isambatan'ny olona isa tokantrano isy fiantraikany eo amin'ny fiainany ane izao fiaretana eto izao Jesosy malala ary hanome azy ireo izay rin'ny fony ane ianao Andriamanitra araky ny fotoanany avy dia ho asianao fefa manodidina an'izy ireo ho tahinao izy ireo amin'ny asany amin'ny fianarany amin'ny zavatra rehetra ataony Andriamanitra dia ho tahinao mihoatra Andriamanitra satria olona naharitra teto aminao ho iteninao manao izay mahatoky tokoa dia ho be fitahina mahatoky izy Jesosy amin'izao vavaka fiambenan'izao ary dia eto foana dia misy mahatoky fa ho tahinao tokoa ny tsirairay ihany. Ankehitriny ihany koa dia mitondra mavaka ny firenenay izahay Jesosy etỳ ampamaranana izay tsy adinonay Andriamanitra ny mivavaka ho an'izany firenenay izany foana satria dia miatafalatsaka ny amin'ny lalina mandrakarivo izany firenenay izany Jesosy malalo mahita ny zavatra miseho an'izay mahita ny fahotana izay tena hoe miamitombo fatratra Jesosy tsy mba ny fahamasinana no miamitombo tsy mba ny fankatoavana anao no miamitombo
fa fahotana nge Jesosy no miroborobo isan'andro san'andro any amin'izany firenena izany Andriamanitro mangataka aminao a Jesosy malala. Mifona eto anatrehanao foana ho an'ny malagasy. Mifona aminao amin'ireo fianakaviana Jesosy misaorana ianao fa mbola arovanao izy ireo. Na dia any amin'ny firenena efa tena hoe tsy misy sécurité, tsy misy fiainana milamina dia mbola alaminao Jesosy satria arovanao satria manana anao zahay dia jerenao ihany koa ireo fianakaviana. Misaotra anao Jesosy ianao anie mbola hitoy foana iantsoantso ny malagasy. Aza mbola reraka Jesosy malala. Aza mbola mijanona tompo. Mangataka aminao zay mbola hiala nenina foana amin'ireo malagasy namanay ireo. Jesosy malala fa mbola misy azo antenaina Andriamanitra, mbola misy azo vonjena aoka ny tananao hitsotra hamonjy ny tsirairay avy. Zay mbola azonao vonjena Jesosy dia vonjeo. Atsoy. Aza mitsahatra ny antsoantsonao Jehovah Andriamanitra. Amitenena foana Jesosy fa misy mbola azo vonjenao amin'izany firenena izany. Ireo marary, ireo mijaly, ireo tsy manakarotsaka, ireo tsy manakelofana. Jesosy malalo, jereo manokana izy ireny. Ireo olona izay any am-pigadrana noho ny amin'ny tondromolotra sy ny endrikendrika Jesosy malala, jereo izy ireny Andriamanitra. Ireo olona any amin'ny hopitaly izay miady mafy ampafatesana nefa tsy misy intsony na dia ny vola hividianana fanafody, jereo Jesosy eo. Any tsirairay avy ny tsy voatanisa. Ireo olona izay tena hoe mahamoy fo amin'izao fotoan'izao, mitrongo voaomana tena tsy manana na dia ny arotsaka, jereo Jesosy malala. Jereo ireo ankizy kely be dia be izay mijaly ory miaina ao anatina fahoriana nefa mbola kely, jereo Jesosy jereo amin'ny tana maherinao, tanam-pahasoavanao, ny maso-pitiavanao hitodika amin'izany rehetrarehetra izany Jesosy malala. Tsy manana afa-tsy ianao zahay. Ianao ihany ny anteheranay hamonjy ny firenenay, ianao ihany ny anteheranay hamonjy ny malagasy. Misaotra indrindra Tompo, mankasitraka ny amin'ny zavatra rehetra. Misaotra fa mbola tsy naringanao ny malagasy na dia manota azy. Mbola miantso foana ianao, mbola mialanenina foana ianao. Misaotra ny amin'ny fitiavanao. Mankasitraka Jehovah Andriamanitra. Tsara sady mpanao ny tsara ianao. Haleluia. Raha isaraketo izay rehetrarehetra Jesosy malala. Ao ny andeha atory, ao ny andehanao ny asa aman-draharaha, ao ny andeha hifo, hivoaka ny trano, dia ianao any ombanay tsirairay avy. Tsy misy na dia iray aminay reto ara ho adinonao Jesosy, fa ho arahanao maso avokoa ny mombanay rehetra, ary dia andro fehizay. Handeha izay dia tsy atahotra satria ianao no mombanay. Misaotra Tompo, voninahitra ny eo anao rery. Haleluia. Amen. Zay ny fotoanantsika teto ary androany napitso indray tsika ameoneto ato anatin'ny vavaka fiambenana raha mbola tsy tonga any amin'ny raha lanitra Jesosy dia eto indray tsika rapitso rapitso ny fotoanantsika ao amin'ny takariva mahafinaritra zadino manomboka amin'ny 3 ora dia eto indray miaraka amin'ny ankizy ato amin'ny groupe izay maresy miaraka etsika ato anatin'ny takariva mahafinaritra samy mahery daholo tsika rehetra tahiny Jesosy daholo misaotra antsika nahatratra amin'ny farany teto dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Haleluia. Amen.